akaiky mpamonjy mbola azonao atao hiterany jesosy eny amin'ny lanitra amin'ny fifaliana mbola azonao atao fantatro zao finisy tonga fa fantatro fa efa taiky zany mbola azonao atao nampamon'olona ary ianao nampamon'olona irigiriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao ny tonga any an-danitra mbola azonao ioarana re olona efa nivavaka hatramin'izay ireo ny loko ny vitany mbariry tarafiny maso andro miletiky mareleza ianao hatraka omilo de manjino ny atsara ny laratsito ao anatiny mafino asehony anao miarebeny voninainy changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words eny ary havana malala dia faly indray tsika tafiaraka eto androany tsy maintsy izay foana ny voalohan-teninay satria izay miaona aminao eto tena amin'ny fifaliana tanteraka mihitsy ny ara-banantsika rehetrarehetra faly izay satria tsika rehetra mpanaraka eto presque nareo miseho anarana eto dia amianay daholo ny akamaroany dia faly be izay mahita anareo satria ohatrany tsy hitanay mihitsy ny tany anatina réseaux sociaux tany na tany amin'ny publication tany na teny amin'ny muranareo teny mandalondalo eny hoe nisy olana nareo na sanatria narary mafy na sanatria nisy lozananjo ry havana malala dia faly foana izay mahita anareo tena fifaliana ny rahantsika isaky ny fotoana ohatr'izao manona ny fiadanan'ny tompo antsika rehetrarehetra na iza na iza toerana misy anao any a Madagasikara any a Koweït any a New York Arabie Saoudite Liban tsika eto Frantsa sy ny toerana maro samihafa izay mety tsy voatonoko nefa miaraka aminay eto hatrany a Maroc dia faly izay miarahaba anareo tahiny tompo ane ianareo efa notahiny nareo notahiny tamin'ny herinandro iny ry havana fa mbola ho tahiny ianao halleluja teneno mihitsy ny tenanao andrany hoe Jesosy tonga eto mba ho tahiny tonga eto halleluja soava tonga eto homena zavatra tonga eto ampitafiana voninahitra tonga eto Jesosy gositranina raha maratra tonga eto tonga eto Jesosy ampifaliana raha malahelo halleluja tonga eto Jesosy ho ampitrakainao raha mitanondrika tonga eto fa tongavanao eto ry havana dia hanovan'Andriamanitra indray ny fiainanao hanovanao tsaratsara kokoa raha efa hitanao hoe tsara ny fiainanao tamin'ny herinandro na tsara ny fiainanao tamin'ny ray volana dia mbola ho tsaratsara kokoa foana ry havana malala arakaraky ny anatonantsika n'Andriamanitra arakaraky ny karakarantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ry havana dia miamatsapa foantsika hoe Jesosy tsara ianao izany ry havana ny mahatonga ny olona rehefa tena tia an'Andriamanitra ny olona anankiray manompo an'Andriamanitra ny fony sy ny fanahany dia na dia efa 50 taona azy izany olona izany halleluja no nanompoana an'Andriamanitra tsy lany zavatra tenenina satria isan'andro isan'andro dia manavao Andriamanitra sady avaoziny amintsika ny famindram-pony avaoziny amintsika ny fahasoavany ny fitiavany
avoziny amintsika ny fahatsarany. Tonga eto ianao androany fantary fa tsy maintsy niaina tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao. Fahasoavana ny iainanao ry havana. Namakivaky herinandro ianao. Fahasoavana ny iainanao. Tsy nisy mihitsy havana hoe tsika rehetrarehetra reto tsy afaka hiteny hoe za Andriamanitra tamin'ny herinandro iny tena sepotra mihitsy fa tsampy ny rivotra ny ainako. Za Andriamanitra tena tsampy rano fa tena kely ny rano dia tsampy rano ah. Na hoe za Andriamanitra tena nona tonga eto fa tsy nahita hoanina nandritra ny herinandro. Ry havana malala, tsy zavatra nangatanao reny, tsy zavatra mifadinao haniny reny, tsy zavatra mitalaonao teo anatrehan'Andriamanitra reny, fa nomenanao. Izany natao hoe fitiavana, izany natao hoe fahasoavana ry havana. Tsy tsika rehetrarehetra reto mihitsy no nandeha nitondram-bavaka ka nanao alim-bavaka ry havana ny teny hoe Jesosy ataovy salama. Entiko mamakivaky ny herinandro, anaovako ny asa aman-draharaha. Dia raha tsy manao alim-bavaka ianao androany dia tsy salama ianao rapitso. Tsy ry havana. Betsaka tamin'ny zavatra tonga teo aminao tsy nangatanao, tsy fantatrao akory hoe tokony hangataka ve zahako androany, hoe aza atao voatsako ny lelako Jesosy rehefa mitsako sakafo ah. Tokony hangataka ve za androany hoe Jesosy tandremo tsampy ny rivotra iainako rapitso mba ataovy betsaka. Ry havana malala, raha tsapanao ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia mahatonga anao tsy hipetrapetraka izany, mahatonga anao tsy ho tafandrimandry rehefa tonga ny andro sabata ohatran'izao, mahatonga anao ry havana hisisika eo anatrehan'Andriamanitra satria tsapanao loatra, fantatra aho fa tsy tahaka izao ianao raha tsy Jehovah Andriamanitra ry havana, tsy ohatran'izao ianao raha tsy Jesosy Kristy. Nomba sy ny tantana anao teo amin'ny fiainanao. Raha tonga eto ianao androany, toa himpomana ahoana ny entinao eto androany. Eny ry havana, Jesosy ny fialofantsika, Jesosy ny mpanasitrana, Jesosy ny mpamaolana, Jesosy ny mpanao fahagagana, Jesosy ry havana malala, mpamoky, mpameno ny banga, manao ny zavatra rehetra tsy vitanao. Ry havana malala, fa Jesosy ihany koa mpanjaka ny mpanjaka izy sady tompony tompo izy. Mendrika ho teraina izy, mendrika ho asandatra izy, mendrika ho mena voninahitra izy. Raha tonga eto ianao androany, aza atao antony anankiray na tongavanao eto, aza atao hoe zavatra anankiray na tongavanao eto hoe Jesosy tena te hivavaka be azany satria misy zavatra mampahory ahy mihitsy eo amin'ny fiainako, misy zavatra tena tsy zakako, misy olana, misy aretina, misy zavatra tena manery ahy, mampijaly ahy. Ry havana malala, ny olona anankiray raha tia an'Andriamanitra ry havana, tsy antony anankiray ny ahafahany manatona an'Andriamanitra, tsy antony anankiray ny ahafahany tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, fa farafahakeliny anankiroa mihoatra an'izany tsy ferana ry havana. Sady tia an'Andriamanitra io olona io, te hidera an'Andriamanitra io olona io, te hanome voninahitra an'Andriamanitra io olona io, te hisotra an'Andriamanitra io olona io. Ary indraindray aza adinony olona io mihitsy ny mangataka ny zavatra mahatery azy, fa tonga eo izy hanokatra ny fony sy ny sainy sy ny amin'ny manontolo, hidiran'Andriamanitra ny fiainany, hisandratan'Andriamanitra ny fiainany, hisandratan'Andriamanitra ny fony sy ny sainy. Halleluja. Maniry androany raha mba ianao anisan'izany olo izany. Eny ry havana malala, anatona an' Jesosy tsika androany. Ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe aoka ny fonareo no triatriarinareo fa tsy ny fitafianareo. Raha tonga eto ianao androany tsy mila ny fitafianao triatriarinao Andriamanitra, fa ny fonao ny tadiaviny, ny fonao ny tia ny dirana, ny fonao ny tia no triatriarinao eo anatrehany androany. Ry havana malala, tsy manakana an'Andriamanitra tsy hamangy anao ty fotoam-bavaka ty, na dia en ligne tahaka izao azy, any amin'ny toerana maro samihafa,
fa eo Andriamanitra, eo izy hikasika anao, eo izy hanamboatra anao, eo izy hanova ny fiainanao. Halleluja. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Manasa anao raha eo amin'ny toerana afaka mandohalika ianao, raha eo amin'ny toerana afaka tena hoe hiankofana mihitsy ianao ny havana malala, ataovy izany, ataovy izany, ataovy izany fa endrika anankiray ileferinao eo anaty an'Andriamanitra. Ampiatrenao ny mombanao rehetra, ampiatrenao ny mombanao rehetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Vavakantsika amin'izao fotoana izao. Atao anatin'ny andro sabata ianao amin'ity androany ity. Andriamanitra mitsahatra, ianao mitsahatra. Miaino anao Andriamanitra, fa ianao koa miaino an'Andriamanitra. Hiteny ianao, Andriamanitra koa hiteny aminao. Misy fifanakaloza-kevitra, misy fifandraisana akaiky eo aminao sy Andriamanitra ao anatin'ity andro ity havana malala. Raha ianao no manara loatra an'izany, raha tahaka anay ianao, mahay manara loatra an'izany andro sabata izany, ahafahana tena mifanakalo hevitra amin'Andriamanitra. Halleluja. Ho hitanao, ho hitanao fa tsy misy zava-miafina eo anoloanao. Hiteny aminao koa Andriamanitra manao hoe ho afeniko an'i Abrahama va izay ho ataoko, ho aseho an'Andriamanitra anao ny zava-miafina rehetra, ho aseho an'Andriamanitra anao io zavatra fanontaniana petraka ao hatramin'izay io. Misy fanontaniana tsy mety voavalinao mihitsy aman-taona maro, fa ho ataon'Andriamanitra miharihary eo anoloanao izany. Afaka ny hamaly an'izany fanontaniana izany ianao androany, satria nahoana ry havana malala, satria ianao manakaiky an'Andriamanitra, satria ianao mitady an'Andriamanitra, satria ianao mifanakalo hevitra amin'Andriamanitra. Halleluja. Misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra, tena tiana ianao, tena tiana ianao, ianao malala fa tena tianao izay Jesosy. Izay tonga eto reto inge Andriamanitra mitazona ny telefona anay izay dia manindra izao fandaharana izao, satria Andriamanitra, satria te hitady ianao izay Jesosy, satria Andriamanitra te hikatsaka anao izay. Raha androany ianao vao tonga eto, miarahaba manokana an'izany hoe ravavy sorera arso ianao miaraka aminay eto akanjan'Andriamanitra ianao izao. Telefona ny an-tananao hoe ekotera ny sofinao, fa aoko fantatrao ry havana fa miditra ao amin'ny faratrehan'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao, mitsofoka amin'ny tanjozotra, manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra ianao io amin'ny alalan'io telefona eo an-tananao. Aoka ianao mandohalika amin'izao fotoana izao, afaka mandohalika ianao, asandrato ny tananao dia teneno hoe Jesosy eto amin'ity toerana misy aty tena mila anao, mitady anao mangetaheta anao, te hiona aminao. Halleluja. Te hatsapa ny kasika ao tsotro izao fotsiny te handre ny feo anao Jesosy, te mba hikasika ny lambanao tahaka ilay vehivavy mitsidra 12 taona. Halleluja. Tadiavo izany androany fa ho hitanao izany. Raha sambany ianao vao tonga eto, asaiko mihitsy ianao, dia mbola tsy hainao izany hoe tahaka ny ahoana izany mivavaka. Tsotra fotsiny ry havana, sokafo ny fonao dia teneno izay tianao tenenina androany. Miantsoantso mafy tahaka ny Bartimeo ianao manao hoe Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko, mamindra fo aminay tsara avy reto ianao Jesosy. Tianay mba hidina aminay izany famindram-po izany ao anatin'ity andro sabata ity Jesosy io. Te mba azo famindram-po tahaka ny Bartimeo ange zay Jesosy, te mba mampahiretina tahaka ny Bartimeo ange zay Jesosy. Misaotranao zay fa fantatro amin'izao fotoana izao Jesosy, naiza naiza toerana misy andretony reto, tena ray monja Jesosy ampianovany fiainan'izy ireo, tena ray monja ampianasitrana ny aretin'izy ireo, tena ray monja ampianagana izay efa rava eo amin'ny fiainan'izy ireo, tena ray monja Jesosy ampiampitsatra tafiodrivotra misafotifoty eo amin'ny fiainana itsy saray avy, tena ray monja
fonja Jesosy malalo zany tena ray mony zany nandrasanay aminao eto androany fa fantatra efa teny patifany zany teny manova ny fiainanay zany zay Jesosy misaotra anao ny amin'ity fotoana ity zay manokan'Andriamanitra tena mankasitraka satria olomenao fafaha zay afaka miaraka eto afaka mifampizara Jesosy afaka mifampahera mifampivava misaotra anao tompo malalako misaotra anao satria fahasoavany zany Andriamanitra misaotra anao Jesosy afaka mivavaka misaotra an'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao hiditra anaty fiderantsika rehefa avy eo ataontsika hisaotra an'Andriamanitra misaotra fotsiny Jesosy misaotra fotsiny mety tsy fantatra ho akory na dia ny zavatra isaoranao aza mety tsy mbola fantatra ho akory satria ianao mety tototry ny olana amin'izao fotoana izao fa teneny fotsiny andrano Jesosy misaotra anao fotsiny ahako zavatra rehetrarehetra misaotra anao hafa no tahinao Andriamanitra no tahinao na dia betsaka aza ny sakatsakana misy olona tena isaky nanaraka sabato ohatr'izao dia tena misy sakatsakana maro mihitsy eo anoloana vo elingelina foana tena reno mihitsy hoe misy fanaratsy manakana an'izany olona izany tsy afaka hanaraka fitaombavaka sabata fa misaotra an'Andriamanitra fa mbola eto ireo olona ireo misaotra an'Andriamanitra fa ninninona karazana sakana eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa Andriamanitra koa miasa ao ambadika izany Andriamanitra koa mitondra fandresena ao anatin'izany ary tahaka izany mihitsy ny fiainanao manakana anao angeny devoly te hamotika anao angeny satana te hamono anao angeny devoly amin'io aretiny io fa ny zavatra mahafinaritra lavana Andriamanitra miteny amin'ny devoly manao hoe ny ainy kosa azaka ty anao misy fetrany azo ny devoly atao eo amin'ny fiainanao fa n'Andriamanitra ny teny farany ary zany rano mampahery anao ataontsika ho amin'ny Jesosy havana ataontsika anatona an'Andriamanitra ataontsika tena hiteny amin'Andriamanitra andrano e tompo ity amanatona anao Andriamanitra tsy mitsahatra miantso anao ry havana malala miantso anao isan'andro izy miteny hoe mankanesa ty amiko aza mitoditodikinareo aza mitady famonjena hafinareo aza makany amin'ny toeran-kafinareo eny be dia be ny miantso ry havana tsy Andriamanitra ihany eny ny miantso ny olona ny havana malala tsy Andriamanitra ihany angeny no miteny avia ty ny havana malala mitena marinary ny feon'Andriamanitra miantso ny olona ohatra ny ambany dia ambany ohatra ny tsiren'ny olona fa ny devoly koa dia miantso isan'andro manao hoe makanesa tianareo ary mitovy nareo izay miasa fatratra sy mavesatretana samy miantso anao na amin'ny devoly na Andriamanitra samy miantso anao na Jesosy na amin'ny devoly rehefa ao anaty olana misafotofotony olona anankiray ao anatina zavatra mavesatra ohatra ny tsy hitantsony hoe aiza reny amahako an'ity zavatra ity samy miantso atsy eo antsofinao eo ry havana fa androany tonga eto ianao tsy ny devoly miantso anao tsy Lucifera miantso anao tsy dadalabe miantso anao tsy voyante ny miantso anao ry havana malala tsy mpijery karatra miantso anao fa Jesosy miantso anao androany anjaranao no misafidy hiteny venao androany Jesosy aty ahako hiteny venao androany anaiky ny antsonao sa hisalasala venao ka andeha amaly ny antson'le anankiray ty ampaheranao androany tao ataontsika tirity hoe
Jesosy ry havana malala miantso anao Jesosy androany tena hoe anesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesatra zany mianareo fitsarana alleluia ny fitsarana ry havana ao amin'ny Jesosy no ahitanao an'izany amen Jesosy mankanesa ty amiko ianareo rehetra Sati yanareu yajire yanaram kunareu men tupo paizau sa kon yanareu fitsara sara na fitsarana nawona nutumani nawona sento dia tireri vaianao teu fonange ai teu fonange enao no salasala fona samanatu ni salasa manananzara eto amiko enao manananzara tsara amigo ianao haleluia sokatra anao tanan'Andriamanitra miantso anao ao anatin'ity fotoam-bavaka ty ny havana malalana ankalesa ty ianareo iadire Jesosy mianara amiko zany mianareo fitsarana Jesosy tompo sotra Jesosy malala ndreto zay manatona anao amin'ny fona rehetra manatona anao Jesosy ho any amin'ny zamozay Jesosy ianao no manana teny fiainana marina izay andeho any amin'ny saina tafamonjena Jesosy ianao ihany mpamonjy morazo indrindra amin'ny faorina ianao no afaka manomena fitsarana Jesosy rehetra zay manatona anao rehetra zay mitotototo eto anatrianao hitanao reo olona tsara iaby reo amin'izao Jesosy malala manara-tanana eo anatrianao Jesosy halleluia ankalesa ty eny Jesosy o halleluia nanao zay matsapa mihitsy otrany ady renynao otrany tsisy nizanizy zany ianao tsika natona n'Andriamanitra ianareo paizao anombe anareo fitsarana be Jesus mankanesa ty ianareo sayuri mankanesa ty ianareo iadire ianaramiko paizao anombe anareo fitsarana oh anombe fitsarana oh anombe fitsarana Alleluia tao ampanatona ny fotsika ao an'Andriamanitra tsika ry havana malala ao amin'izao fotoana izao misy Jesosy miandry anao hanatona anao misy Jesosy miteny aminao hoe zany me fitsara misy Jesosy tsy leo miantso anao ry havana misy Jesosy tsy reraka miandry anao ao amin'ny hevitra masina indrindra io Jesosy amin'izao fotoana izao mijery anao miandry anao te mba hahitanao te hanome fitsaranao anao anao tsika androany iteny hoe Jesosy ianao mila na
Ianao miandry anao, ianao mitady anao, fa za koa mila anao. Za koa Jesosy tsy mila anao, za koa mitady anao. Ry havana malala, tonga eto ianao androany satria ilain'Andriamanitra ianao. Tonga eto ianao androany satria handrasan'Andriamanitra ianao. Fa teneniko androany e Jesosy aho, za koa tena mila anao amin'ny fiainako. Isan'andro isan'andro, isan'ora, isan'minitra, isan-tsekontra, mila anao ahy Jesosy. Fa tsika mifotsika rehetra zany androany hoe tonga eto anatrehanao ahy Jesosy malala. Mitady anao ahy satria ilaiko ianao. Tsy androany ahy fa naroviana Jesosy. Tonga eto aminao, miankoka mitsaokanao, lavitranao, mianjerao, eriko ianao tompo, eriko ianao tompo. Darahira mafy tsika hoe mila anao ahy. Halleluja. Ry havana malala, Davida ry havana dia niteny mihitsy hoe
tanora taloha izy David antitra ankehitriny aleloia fa tsy mbola hitako izay marina ka nafoy na ny zanaka ka nangatakana ry havana malala Andriamanitra ry havana rehefa mipetraka ho ray tsika Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ozy izy ny tenin'ny olona hoe ny zanaka mahafoy ray aman-dreny fa ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka tianao hoe ny tsy afon'Andriamanitra tianao hoe ry havana malala zany hoe momban'Andriamanitra isanandro andao tsika andeha mahitsy ao anatrehan'Andriamanitra andao tsika andeha mahitsy ao anatrehan'Andriamanitra nompon'Andriamanitra reo dia afaka taraina tamin'Andriamanitra mihitsy Jehova aza mandaona mahafoy ahy ianao Jehova valio-ny fahavaloko zany toe mitonom-bavaky ny olona tao anaty ady mafy reo olona reo olona mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra enon'Andriamanitra ny fitarainandreo enon'Andriamanitra ny antsoantsondreo satria tsy nafon'Andriamanitra reo olona reo ry havana malala za andro no tena teteny aminao aho raha tianao zany hoe isaky ny mitaraina anao dia ren'Andriamanitra isaky ny miantso ianao dia valian'Andriamanitra aleloia ndao tsika andeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra dia afaka mba hitentsika hoe Jesosy aza mahafoy ahy ianao raha nisy zavatra ry havana araka ny torotentsika tamin'iny herinandro iny nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra ny ataonao voalohany mamelan'ireo ianao mamelan'ireo ianao vita fihavanana amin'Andriamanitra ho azy ianao afaka hiteny ianao hoe Jesosy zanakao angezahy aza mamela ianao raiko ange ianao Andriamanitra zokiko ange ianao Jesosy mpamonjy ange ianao zany raha teteny aminao hoe mety manana olana ianao tonga eto trandatrina zavatra eo amin'ny fiainanao raha vonona ianao androany hiteny hoe Jesosy manomboka androany ako hiditra ho anisan'ny ankohonanao afaka mba hiran'ity izy ty ianao afaka tena hitaraina ianao afaka tena angataka amin'Andriamanitra ianao aleloia hiteny ianao hoe vonjeo Andriamanitra vonjeo aho fa zanaka ho ahy vonjeo aho fa zaho manompo anao aleloia aleloia tsika mifotsika rehetra zany androany zanak'Andriamanitra rehetra izay mandalo ady eto androany fotoana androany afanao teny amin'Andriamanitra aza fonao a Jesosy Miantsaantsa amin'ny fitaraina izany iza tonga eto androany mety mandalo olana mafy zany olo zany tsika hiantso an'Andriamanitra dia teny hoe aza fonao a Jesosy zanakao ihany anezako aleloia eny tompo azafuyen fanay fasana kayan azafuyen fanay azafuyen fasana kayan Fatima nauzirati Hiala kutamina wanea Fani tajumire midinahu Oh bubo Tinanu pwande mani kava Fatuka putamina wanea Faveluma kuriten marinawu
alamo tamini fukurecha tumputsarufi ilolandeanaku ye tewanachelao tamini fukurecha Fudiamo na causa social. Azamandona mafuya na inao, aleluia. Sana kauiana na zaidi social. Azafuna usaya demais. Azafuye fana. Fasana kauiana na Azafuye fana Azafuye Fasana kauiana na Matuk sa rede social. Itazna na yon talamayir nawe na. Haleluia. Sotra Jesosy. Eo ampelantananao Andriamanitra, eo ihany toerana tsisy maharombaka. Eo ihany Andriamanitra ny any toerana tokana ahafahanay mananatoka fa tsisy harombaka anay Jesosy. Raha mbola any amin'ny toeran-kafa Jesosy, raha mbola teny amin'izao tontolo izao ilay zanak'adala Jesosy, tsisy afaka nanome antoka azy mihitsy hoe ho tsara no avany Jesosy. Tsisy afaka hiteny azy mihitsy Jesosy hoe afinaritra ny fiainanao raha pitso. Fa niosipotaka teo foana ny zanak'adala, niosipotaka teo foana ny olona, ary tsy maintsy niafara tamin'ny fahafatesana na elana ho aingana. Fa rehefa tonga ny fotoana Andriamanitra, nanapa-kevitra ny ala teo amin'ny toerana io, nandeha izy, nanatona ny rainy, nanomboka teo Andriamanitra, vao nanomboka ny ala teo amin'ny toerana iny fotsiny izy, dia efa nisy avenira mahafinaritra ny andry azy Jesosy. Efa nisy zavatra tsara no maninao azy, nanomboka tamin'ny akanjo sy ny kapa sy ny peratra Jesosy. Fa nefara tamina toeram-boninahitra indray Jesosy. Na dia efa tsy niandry an'izany tsony aza ilay zanak'adala Jesosy, efa tsy nieritreritra tsony izy hoe ho tonga an'izany toerana izany, satria niteny izy manao hoe ataovy tahaka ny iray amin'ny mpanomponao aho, izany ny toerana mba nangatany. Fa Jesosy malalo, tsy izany ny toerana nametrahanao azy, fa naverinao teo amin'ny fanapahana izy, naverinao ho mpandova izy. Halleluia. Nanaovanao fety, nampitafianao azy ny voninahitra, nampitafiany rainy azy ny akanjo tsara tarehy, nomena azy ny peratra, nomena azy ny kapa. Sotranao izay Jesosy. Fa raha misy olona koa eto tahaka n'io zanak'adala io, manapa-kevitra hialana amin'ny toeram-pahotana, andao an'ity zao tontolo izao ity, anatona anao Andriamanitra, manomboka eo ny fiainan'izany olo izany. Azonay tenenina eto Jesosy fa nanao avy mahafinaritra izany olo izany. Ry havana malala, amin'ny fotoana ianao manapa-kevitra ry havana, itenenao hoe Jesosy, ilozako amin'izay ty toerana ty, manomboka eo amin'ny fotoana napahanao hevitra efa taro, fa miandry anao ny voninahitra Andriamanitra, miandry anao ny toerana. Vonina Jesosy hiditra ny anaty lavaka, any anatin'ny laforo ry havana malala, hiaraka aminao any izy, tsy avela nisy ikaikona koa na dia ny singa amboninao azy. Tianao Jesosy ry havana, miantso anao Andriamanitra,
tanafy anao ny voninahitra izy ataontsika ty raha mahafinaritra voninahitra ny eo anao Andriamanitra voninahitra ny eo anao Jehovah Andriamanitra fa Andriamanitra tsara riavana ny Andriamanitra triko aminao Andriamanitra mahay fahagagana riavana ny Andriamanitra tenenina isanandro isanandro aminao eto no ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe voninahitra ny eo anao Andriamanitra iredona zany izany tsika eo Olympique seza fiandrianana miaja sy ny voninahitra ary fangakana mandrakizay amen Halleluja Mianatao egi reo zanak'Israely marobe Entr'Andriamanitra namavakivakirano masimbe sy tino afabaraka ny zanany fa tiany aseho ny voninahiny porofo fa izy no tokony teny farany Halleluja Pianala for mirehitra vofito Amen Satraka sy mesany Abednegos navelany hoize Tsy tiano afabaraka ny zanany Fa tiany aseho ny voninahiny Porofo fa izy no tokony teny farany Amen fa ny zanany Sniasani tanami te aukadidiko vuninaichane wana rilai mipezake wamiseza fiandrianana hidro tuluchai wana izofideranizao ufanumeza Ishana Fulina Isame Wana Siwani Liza Kujina Jamanicha Rewa Tedi Marube Nyara Kami Ubiwe Emasina Yana Uria Jamanicha Sanganis, cabelo na telo anjo tati auri. Ni wafa baraka, Sino wafa baraka? Oe. Nasceu univunani, no país, no tupunte. Sana sinasan tanan wa Sniasani tanani Adidne Sina ya gloria, Germany.
Halleluja. Mafanjaniry zany ry havana malala. Tena ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ianao ry havana ny surprise ataon'Andriamanitra anao tsy laninao. Io zanaka dala io averiko ilay teniko teo. Io zanaka dala io ry havana malala. Rehefa niala tany amin'ny toerana nisy azy dia tsy nanapo mihitsy io. Tsy nanapo hoe ina ny zavatra ho ataon'ilay rainy azy. Tsy napoziny mihitsy satria na ny zavatra miteneniny azy efa voahomana. Raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho. Izany ny zavatra nomanina. Taovy isany anankiray amin'ny mpanomponao. Izany aza mbola niangaviany. Tsy fantatra na anaiky ilay rainy na tsy anaiky ry havana. Mba ataovy ho isany anankiray amin'ny mpanomponao aho. Toerana mpanompo, toerana farany ambany, toerana tena hoe kely dia kely no nandrandraina io zanany io, io lehilahy io. Azatra nahagaga ry havana malala rehefa tonga tao izy. Halleluja. Tsy napoizina ny zavatra mitraka. Dia tomboka tamin'ny akanjo, peratra sy ny kapa, niditra tao an-trano fety be. Halleluja. Fa tao aorianan'izay ry havana malala tsy mpanompo ny toerana nametrahana azy. Zanaka, mpandoko. Ianao ange ry havana misy zavatra homanin'Andriamanitra ao anao hoe tsy fantatrao izany. Matahotra ny olona anatona an'Andriamanitra, matahotra ny olona anao dingana. Misy olona mihitsy aza indraindray mieritritra hoe za zao ve dia hamindrana fo, za zao ve dia ho avela elika. Mpanota matevin-koditra, mpamon'olona, mpangalatra, mpandainga, mpaipisy loky sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny zavatra tsy fantatry ny olona iny dia zao. Amin'ny fotoan'iny olona iny miteny hoe Jesosy ho avelako amin'izay ny fahotako fanatonao ny zavatra homanin'Andriamanitra. Tsy ny zavatra eritreretinao akory fa mihoatra lavitra noho izany. Dao ataontsika tira mahafinaritra be ty. Hira amin'ity mafy be mintsika dia ataontsika amin'ny finoana ry havana fa misy zavatra homanin'Andriamanitra. Halleluja. Misy fagagana, misy fitahina, misy fanasitrana, misy fahasoavana. Halleluja. Valomavaka homanin'Andriamanitra ho anao. Manana fanantenana, matokian'Andriamanitra, manamtonan'Andriamanitra. Halleluja.
miova amizay miova amizay raha ino ianao ho hitanao ny voninahitra riko mihitsy ry havana malala amin'ny herinandro io raisy ny tananao zany tsapainao zany halleloia hatramin'izay ianao nivavaka dia manjavozavo maniditsidina fotsiny hatrany tsy hitanao mihitsy hoe inona ary ny vokany androany a ianao tonga eto androany halleloia raha androany ianao vao tonga eto na efa teto foana ianao na efa rotony teto ry havana ny akiradio zao a akarazany faharotony halleloia zay efa ela be ny nanompo an'Andriamanitra sy nitoroteny fa nitsanganany akiradio rotony raha efa rotony ianao zany niaraka taminay teto niaraka tamin'ny akiradio na voandroany tsotra ny teniko aminao ho tsapainy tananao zany ho raisinao zany ary ho porofon'Andriamanitra aminao fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra toriana eto fa zao a tatsika androany ianao voady tatsika iteny Jesosy a ho raisiko zany amin'ny herinandro io fa zao za kosa nefa Jesosy na dia tonga aza ny valom-bavaka tonga ny fitahiana tonga ny fahagagana sy ny sisa sy ny sisy za Jesosy hanompo anao foana satria dia oko fantatritsika ry havana fa tsy oferana tsy tonga koa ny fanenjehana tsy oferana tsy tonga ihany koa ny fandrabirabiana sy ny fanangolen'ny devoly fa tokana ihany ny teninao androany halleloia na enjehana Jesosy a za hijoro foana zao ataontsika izany hery izany androany a alohan'ny hidirantsika amin'ny fiderana dia ataontsika amin'ny fontsika rehetra mihitsy izany hery izany anao voanatria an'Andriamanitra satria mba ahafahan'Andriamanitra manafaingana ny fahasoavana miditra amin'ny fiainanao azonao atao mihitsy manao voady androany Jesosy a na enjehana azy halleluia fontsika rehetra izany androany eo amintsika rehetra
zovadiko izao Jesosy ambarako aminao ambarako aminao naorina manana naorina manana fa tsy atao hitoetra fatsy andao efa voatendrinao any efa Jesosy voatendrinao natanteraka ny asanao ireo asanao namiraka anao Jesosy miafana namiraka vonona venao indro ao favorona eo antsika rehetra na enjehina tsy vadika aminao na desipalanaza tsy saraka aminao minonino nanjo ianano tokikyo itisiano Panao manapialam-po fonakyo itoriga tsara no sinirasanao riraikyo na debe pakalaza debe pakalaza tsy aoko zany Jesosy tsy aoko faleoany navatositosika situsika za tsy lofika tsy mandrakzay mba ilofika irosotrany oatrany nidy ny hoe hevitra de sanatry nahamoizako ny aiko aza tsy velindalana naenjehinaza tsy vadika aminao na desomparanaza tsy saraka aminao minomino nanjo ianao no torokiko itisiano manao mandrapialam-po fonakyo itoriny atsarana sy nirasanao iray naofesetrana fitsapana mamay naofitsapana vorona foana zay aby zay tsy vadika Jesosy a tsy vadika matraky zay naenjehinaza tsy vadika aminao na desomparanaza tsy saraka aminao minonino nanjo ianano tokiko itisiano Panao manapialam-po fonakyo itoriga tsara no sinirasanao riraikyo Halleluja inao fa miaranika mafy tsika tao anatin'izany indrany tsy rehefa mangataka ihany tsika mira mafy fa rehefa manao voadiko tsika tena mira mafy satria mifamatotra amin'Andriamanitra zany ry havana mifamatotra amin'ny fahasoavana tsy mampatahotra zany fa tena marina ary mahafinaritra zany halleluja tao tatsika tieritiritra amin'ny fiderantsika dia anao fiderana vitsivitsy tsika taorinan'izay tsika iahin'ny tenin'Andriamanitra rehefa aveo tahaka ny mahazatra aza mbola maika miala ianao fa tsy ampy fiderana fa iahin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa aveo fa ataontsika lotira mahafinaritra be ty hifalitsika eo ankianjan'Andriamanitra halleluja hifalifaly tsika tsofrano ny tenanao mpandresy ianao mpandresy ianao halleluja halleluja Season
tena mariny zany efa tian'Andriamanitra holafatry anao efa tian'Andriamanitra hiakatra anao efa tian'Andriamanitra hiadana anao efa tian'Andriamanitra hosambatra anao efa tian'Andriamanitra holafatry anao zany ohatra rehetra tian'Andriamanitra manana hiakatra anao tsikaratra Halleluja. Mafanafana mihitsy ny ao anatin'ny fona eo. Zay aloha dia mpandresy a. Hainao tsy haiko. Halleluja. Tena mpandresy ianao ry havana. Ao amin'i Jesosy ianao tena manao trano ny mpandresy ianao. Ataontsika ataontsika tiritira tsy mbola dia fataontsika eto a. Fa ataontsika izy androany. No fidelana vitsivitsitsika satria mba falifalitsika eo akanjan'Andriamanitra. Dia aorianan'izay a. Iahy torotentsika rehefa avy eo. Aloha ataontsika aritira mahafinaritra be ity a. Vetrety fotsiny any a. Iara hifalitsika. Androany tena izay mihitsy ny tenenin'ny tirity hoe ndao hifalifaly fa fifaliana ny androany. Halleluja. Tena izany mihitsy ny androany. Fafinaretana. Halleluja. Miaraka groupe batsika. C'est toujours Fifalina ni androany. Viva
Ina fa niarana andeha mihitsy tsika e. Alleluia. Lasa tsika tiary hamarana antsika amin'ny fiderana sahady andoro-tentsika rehefa avy eo. Homen'Andriamanitra fanalahidy ianao. Alleluia. Lakle. Samy manana lakle. Fa ny antsika lakle spécial mihitsy ry hafana. Lakle mamoa varavaran'ny lanitra. Alleluia. Dia homenantsika izany androany. Tatsika ireare mihitsy hoe samy manantsika, samy manana fanalahiditsika, fa tsy mitovy ny asany. Fa ny antsika ny fiainana mandrakizay mihitsy ny voavoan'izany fanalahidy izany. Zaraina aminao izany androany. Alleluia. Raiso izany androany. Fa homenanao maimai-pony izany. Ahafahanao miditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ahafahanao tonga eo amin'ny famonjeran'Andriamanitra. Dia sady eto izany hitanareo farany dia kopakopa-tanana sady antsika rehetrarehetra amin'ny herin'ireo tsika mihaona eto ohatr'izao. Dia hiandoro-tentsika rehefa avy eo tahiny Jesosy ndao ary Deran'Andriamanitra ao anatin'ny tira mahafinaritra ity hoe manana fanalahidy izay Jesosy raisinay izany fanalahidy izany satria omenao anay izany androany. Aza velan-daly fotsiny ry havana fa tena omeny Jesosy antsika maimai-pona izany. Zay dia tahiny tompo antsika rehetra ao anaty fiderana. Halleluja. Andriamanitra mamoa varavarana eo anoloanao tsisy afaka andrindrina intsony mandrakizay. Halleluja. Sotra Jesosy kivikivy ianao aza mba ampidirany olona lakile fa manana ianao ao amin'ny Jesosy. Halleluja. Samy mampiasa lakile, mampiasa lakile, samy mampiasa lakile, mampiasa lakile. Fantandremo sasa amin'ny afobe, sasa amin'ny afobe, fantandremo sasa amin'ny afobe. Manisa, feeling of season, my palelo, sang of Mila, he came back as he said.
antsika rehetrarehetra izay tratrantsy eto ray amin'ny fiandohantika zany tompare ho amintsika tsiraray avy halleloia samia maka toerana mba hiaino sakafo netsika loany inana sakafo ora fisakafoananao zao za mety efa mila sakafo nay ny vavolo-pananao a halleloia zany mitsy halleluia ovoainao anao ny fanjakany lanitra aoka halleluia misaotra an'Andriamanitra manana lakile anao a aza kivikivy anao a aza mbatsatsy ny olona zany anao fa manana mihoatra lavitra ianao tena amin'ny fifaliana ny arabanantsika rehetrarehetra zay tratrantsy eto indray androany a falibe miaraka aminareo falibe zay mivady a mifampahery aminareo falibe zay miara-mitsahatra aminareo ary tena mitsahatra tsika io ny vatantsika no mihetsiketsika fa fanahintsika mitsahatra ny tebitebitsika mitsahatra ny fanahitsika mitsahatra fa ny zavatra ataontsika eto androany dia zao mifidy ny eo anoloan'ny seza fiandrianana tsika androany mifidy ny eo anoloan'ny seza fiandrianana ekohaka tamin'ny herinandro iny mety sekapekohaka anao zao tontolo zao ary mety efa nampimana anao zao tontolo zao fa ekohaka ianao amin'ny herinandro io ny tsy fantany dia zao misy andro anankiray iakovaka eo anoloan'ny seza fiandrianany raiko ary zany efa mekohaka eo anatrehan'Andriamanitra tsy mekohaka eo anatrehan'izaniza tsony za rehefa mietra eo anatrehan'i Jesosy ny fahavaliko farak'izay angana mietra eo anoloko ianao ry havana raha miaraka aminay eto ianao androany fampianarina anao zany hoe atao hoe mitsahatra misy tabataba renao reny ny sofinao fa mbola fitsarana koa ampangino ny manodidina avelao hoandry osana hoe misy olana be mihitsy ny fiainako fa sendra nandalo teto a mipetrahy ianao mazava tsy any ivelany ny ahitanao vahaolana fa ho amin'ny tenin'Andriamanitra ny ahitanao vahaolana androany tsy lany fotoana ianao raha mitsahatra amin'ity andro androany ity tsy lany fotoana ianao ary tsy very fotoana raha lany andro mitony raha lany andro mihaino mitory-teny sy fitoam-bavaka ny avana malala fa ao anatiny ianao milomano anatin'ny tontolo n'Andriamanitra io tontolo ny fanamasina io ianao variana mipatrapatraka atsembohana sy ranomasom-pifaliana ao anatrehan'Andriamanitra fa ny ambadibadika any ny fahavalonao misy anjely miasa manapodika ny fahavalonao amin'izao fotoana zao mitombena tsara ianao ry fanahiko miatombena tsara ianao fa hiasa ho anao Andriamanitra miatombena tsara ianao fa ny anjelin'Andriamanitra ny anjelin' Jehovah tsy topo manodidina iaro anao fotsiny fa motipodika ny fahavalonao manana fitsara manana fifantohana ataontsika hibantsina ny seza fiandrianana fa misy hery azo raisinao misy loharano miboboky azonao raisina eto mety maina mihitsy ny fanahinao maina ny fiainanao mety misy fahamainana eo aminao tsy ho azonao eny an-tseny zany ry havana malala ny fanavodany zany tsy ho azonao ny anaty fivoriam-poky tany ry havana malala tsy ho azonao eny amin'ny fijerenao télé tsy ho azonao any amin'ny fivorim-pianakaviana ny hery afahanao miatrika an'izany fa hitanao eo an-tongotry ny tomponao hitanao eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ndratsika amin'izao fotoana izao hiditra mifanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fiandrianan'Andriamanitra izao tianao Jesosy tsy tonga fotsiny eto ianao androany fa misy raha ny lanin'ny tompo anao
ary mba tiano irahany ianao andesy amo dia amin'ny voninahitra azy ivavaka tsika amin'izao fotoana izao jesosy io misaotra anao jesosy tonga eto zay androany zay jesosy fa eto foana ro eto foana mandrakizay fa isaoranay ianao raha misy olona androany vao tonga eto izy mety misy olona vao herinandro izy ny teto mety misy olona vao ray volana misy olona efa roa taona misy olona 5 taona niaraka taminay teto 7 taona jesosy mety misy olona ny hainao anay mety efa 13 taona fa tsy izay no henony fa ny teninao zay nomenao anay jesosy androany iriko ny fanahinao masina mangy nisy tokantrano isam-batan'olona zay mandray an'izao fandarana zao mety mijery ny telefônina ny fotsiny olona eo any amin'ny toerana misy azy fa ny fanahinao masina iasa te hipoipoika avy eo anatin'izany telefônina izany ny herinao satria Andriamanitra mahavariana sy mahagaga ianao dia ho variana ny olona mahita ny olona mijery ny telefônina ny ao tokantrano fa mahery izy raha rivo tsy ny telefônina akory tsy ny mpitoroteny anatin'ny telefônina akory fa ny herin'ny Andriamanitra zay toriana eto amin'izao telefônina zao saotra Andriamanitra hipoipoika tsy etiritra ny herin'ny fanahinao masina ampahery misy olona kivy any Jesosy fa paherezo fa spécialité anao ny mampahery misy olona mitanondrika any Andriamanitra fa mitananao mahay mampitraka misy olona marary any amin'ny hôpitaly mihaino an'izao fandarana zao fa tsy natao any salama ny fanafody fa natao amin'ny marary dia nao le balsama manasitrana ipetapetaka amin'ny ratrapo petapetaka amin'ny arety mandringana rehetrarehetra anasitrana ny nofo rehetra ianao hitondra fahasalamana ho anay tsirairay avy miteninao mitenena fanamasinao mitenena Andriamanitra mitenena Jesosy fa voninkenao anao zay midevoly sy ny satana sy ny firongony Lucifera zay lohany sy Belzeboba dia fatotra amin'ny raha maherin'i Jesosy Kristy tompony sabata amin'izao fotoana izao tsarakery tsara-pahefana amin'izao fandarana izao tsy mahazo manakivy an'ireo olona ireo tsy mahazo manelingelina ny fotoanan'ireo olona ireo tsy mahazo any connexion na ny fitaovana eo amin'ny pelatananay sy ny ainy am-pelatanan'ny olona tsy azo ny devolesany zany ary ny teny zay afafy androany voaro sady amin'ny raha maherin'i Jesosy Kristy tompo latsaka teo ambony azo fijaliana tsy azo mivorona mpitsaingoka tsaingoanay zany misaotra Jesosy alleluia amen alleluia hitra amin'ny ten'Andriamanitra fa zao ianao miala eto mila mifidy mihitsy ianao zao hoe sa mahery miala eto alleluia fa mahery ianao miala eto asika anao hira anankiray no mialohan'ny hidirantsika amin'ny ten'Andriamanitra mialohan'ny notsika ten'Andriamanitra dia andaontsika anao hira andaontsika amin'ny voninahitra n'Andriamanitra Andriamanitra voninahany ary zay rehetra manome voninahitra azy ndao asandratsika ambony izy eto amin'ity fitoerana ity dia tsy inona koa fa toerana fanandratana n'Andriamanitra anao an'izany iry zany tsika hoe masina ianao Andriamanitra be voninahitra ianao ao anatin'izany ianao tsika ny ioako manatsika resantsika tenin'Andriamanitra dia mahereza isika rehetrarehetra raha azonao atao mihitsy ny mety eo ampandoliana nanaovanao an'izany iry zany eo ampihetreny mietre amin'ny ambany indrindra mba hisandratan'ny Andriamanitra amin'ny ambony indrindra halleluia saotra Jesosy halleluia amen lehibe miaraba ndralafiko malala rahalahako mama Valtina ranabaviko nina Zamana Marijo Erika Raka Rodine Marie Lovitina tsika rehetra ny ambony any utahin Jesosy any anabako halleluia nitovy aminao apetrao ambony Andriamanitra androany feno hery feno fahefana masina ianao amen Jesosy izamo halleluia Jesosy amen niwarina aminao voninahitra halleluia sandrata Andriamanitra naranao sandratray zao tontolo izao mahereza ary mandolalaona sy nofinenina Erika Raka Bertsava tahin Jesosy tsika rehetrarehetra fifarina vita iama lovaso yari aikivayanao ila amen Jesosy masina
masina masina be voninahitra amen Jesosy sandratinao eto Jesosy sandratinao Jehovah-Andriamanitra sandratinao fanamasina halleluia amen asandrato ny tananao teneno hoe lehibe anao hoe teneno hoe tena masina amen Jesosy o Andriamanitra velona mandrakizay tsika mandrakizay anao voninahitra halleluia sandrata Jesosy anao eto altaranao eto Jesosy halleluia anao ny fanafana amen anao ny fanafana voninahitra ho anao Jesosy voninahitra ho anao kaenanao masandratra zao tontolo izao mankarazanao zay nge zao tontolo zao mankarazanao zay rehetrarehetrarety raha mbola eto amizao fantaran'izao Jesosy lefitra milarika anao halleluia masina 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 be voninahitra halleluia raisy Jesosy raisy tao anao zao tontolo izao mankarazana masina 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 be voninahitra masina 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 be voninahitra halleluia masina 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 be voninahitra halleluia amen mino a tany atokantrano tany ianao na ame voninahitra an'Andriamanitra ianao raha nanome voninahitra an'Andriamanitra ianao agaga raha tsy ho tafiny voninahitra ianao ary mitady mpaminome voninahitra azy Andriamanitra amin'izao fotoana izao satria efa maro ny mpaniratsira dia ndretintsika nampitovisany olona manome voninahitra an'Andriamanitra dia ho hitanao anie zany mitafy voninahitra zany ny fiainanao mangatsika zao ny andro mangatsika be aty aminay tsy haiko any aminareo mpangatsika be mihitsy aty aminay raha vao mivoaka ny anatin'ny any amin'ny tokotany any dia tena mangatsika any fa zao ny efitrano dia mahafinaritra fa misy fitaovana anankiray afaka mitazona ny maripana mba tsy hatonga anay tonga eto dia manao akanjo mafana be mihitsiny satria mangatsika alefa fotsiny ny chauffage dia milamina tsara ao atokantrano dia mafana foana ao atokantrano manaona ny fonao androany manahoana ny maripana ny ivelany ary manahoana ny maripana ao anatiny misy fitaovana anankiray mahafinaritra be sainky misy an'ity fitaovana ity daholo atokantranotsika rehetrarehetra ao io fitaovana io manana termosy ngambonareo any ambanivohitra mbola be dia be ny olona manana termosy dia fitazomana rano mamay raha riva ary iny mbola mamay tsika ry havana dia mandalo toetrandro be dia be dia mandalo toetrandro mangatsika mafana manorana
omaly zao taty aminay izy fakomaly sady manorana be mihitsy ny mangatsika be mihitsy fa zao ny zavatra tonga ao anatin'ny saiko ao kasihako ny voko tena mangatsika dia hozy hoe Jesosy aza matahotra fa tsy mangatsika ianao satria Jesosy rehefa anao anatin'ny foko ao dia tsy avelako mangatsika izy tamin'ny andro nafana be reny dia mafana koa ny fitiavako an'Andriamanitra tahaka ny Elia maninona ty ianao rady nafana dia nafana ny fitiavana ny Jehovah ny foko fa mangatsika eny aty ivelany mitsangam-bolo mihitsy amin'ny atsika fa ao anatiny ao oka ianao ho termosy mandehandeha ny hafanana ao anatinao mety mandalo rininy ianao mety mandalo hafanana ianao mety mandalo tsy fisiny ianao mety mandalo aretiny ianao mety mandalo olana ianao mety mandalo fitahin'Andriamanitra fa oka ianao ho termosy atokisan'Andriamanitra tsy mangatsika nararivo tsy mangatsika narapitso tsy mangatsika mandra-piavin'i Jesosy ny fitiavanao azo akirihatra foana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra halleloia mafana be aty ozy izy misy vent du désert any Maroc ozy izy anabavy Armande any Maroc mantsy izy io dia oka fanana ny anatin'ny fonao fa amin'izao fotoana zao ny olona misurvivre ny olona isurvivre amin'ity fiainana ity dia olona termosin'Andriamanitra mafana ao anatiny ao tsika sy matahotra ririnina satria fantatritsika fa ny Jesosyntsika tsy angatsika mandrakizay ao anatin'ny fotsika dia tehirizo afana ny fitiavanao an'Andriamanitra fa zany ahatonga anao ho tafita ao amin'ity fiainana atsika sy fahamainana ity jery hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika fa tsy termosy akory ny tenin'Andriamanitra amintsika fa za mampahirianao fotsiny tadio fa manomboka ambany tokony termosy mandehandeha ianao mangatsika mihitsy vatan'ilay termosy fa ao anatiny ao rehefa ampidinao ny rano mbola lena fana be ny anatany an-trano ny sitronao rariva ho tahin'Andriamanitra ny anao izy Jesosy mora tonga ahita finoana be za dia tena hoe Jesosy azange termosy mandehandeha aza matahotra ianao fa ahita finoana ianao Petera voalohany toko faharoa tenin'Andriamanitra zay jerentsika androany Petera voalohany toko faharoa ka ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo vakitsika daholo androany Petera voalohany toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahafolo vakiko aminaran'i Jesosy koa esoriny lolopo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsaram-belatsia sy ny fialonana ary ny fanaratsiana rehetra fa tahaka ny zaza voateraka dia manirindro noho ny mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjeny raha tahinina nandrany ianareo fa tsara ny tompo izay atononareo toy ny vato velona no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa koa dia atsangana ianareo taka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe endro nametraka fehizoro izina dia vato voafidy sady tsara ary izay mino azy tsy homenatra koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino fa amin'izay tsy mino kosa ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia tonga fehizoro ary vato matafotoana sy vato maso lafaka ary satria tsy manaiky ireo dia tafotoana ny amin'ny teny izy sady izany koa ny nanendrena azy fa ianareo kosa dia fanaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilazanareo sy ny atsara n'ilay niantso anareo hiala maizina ho any amin'ny fahazavany magaga dia anareo izay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra izay tsy nahamindrana fo ankehitriny efa nahamindrana fo alleloia amen amen alleloia ny tena marina raha hoe fotoana voafehitra be hoe roa minitra any mahazo mitory-teny dia tokony efa vita ny tory-teny anatin'izany vaky-teny zany dia tokony ho vita ny tory-teny hoy ten'Andriamanitra hoe aloha indrindra aloha esory ireo zavatra rehetrarehetra lolopo fitaka fahatsara-belatsia fialonana faharatsiana rehetra reny zany aloha tonga dia tsy azavaina aminao ntsony vavaka ianao ao any an-danitra ianao nolotra ny fiainanao an'Andriamanitra ianao dia tsy ampianarina anao ntsony tsy mila fanazavana akory zany tsy dia hitako izay tokony hitoriana an'izany indrindra raha mpanaraka amin'izao fandaran'izao ianao fa ny mavesatra noho izany rehefa nitoriana taminao teto foana alleloia nefa raha sendra mbola misy any aminao zany dia elao
fa tsy masoanao zany elao fa tsy miara mandeha amintsika reny elao fa eta mavesatra ho an'ny fandrosoana ho anompo an'andriamanitra reny fa tahaka ny zaza voateraka dia maniriry noho ny mpanahy tsy misy fitaka ronono zao toriana aminao zao ronono mpanahy toriteny ronono mpanahy tsy misy fitaka zay rehefa mitoritenin'andriamanitra aminao eto zay tsy mamitaka toy izany hoe fiza mamitaka dia tena misy ny mamitaka amin'izao fotoana izao misy ny mamitaka fa tsy resaka momba ny mamitaka aloha tsika fa dia tenanao fotsiny aho hoe mety toy izany hoe fa inona ary ty fitoko vavahany ty andramoka izao dia ho hitanao fa tsy misy fitaka ataonao eto tsika tsy mifamitaka eto tsy mitenanao zany hoe ndao fa ho any an-danitra dolo tsika fa tenenina aloha ianao menanao aloha zao avy ny fepetra fahatsika mankany an-danitra dia ho sitrany ianao tsisy miteny aminao zany hoe tonga dia sitrany ianao fa reto ny fepetra fahanao sitrana ndao dia davintsika ny tanan'andriamanitra ny olona mantsy avana dia zao ampanantenaina ny olona dia avy ele izy tsy tonga akory dia diso fanantenana ny olona toy izy ny olona tsy mamokatra ny fivavahana raha nomena fanafody ianao nivoaka avao amin'ny dokotera farak'izay mahay fa tsy narahanao ny zavatra voasoratra atao amin'ny ordonnance hoe reto ny fanafody vidiana zao ny fomba fihinana azy dia tsy ho sitrany ianao dia tsy ny dokotera ny tsy mahay fa ianao ny tsy nanaraka dia zao tsika tsy hamitaka tsika tsy hanala tsika tsy hanodina tsika tsy hampitombo ny tenin'andriamanitra fa zay voalaza dia voasoratra dia tenenina aminao eto a ny fahamarinany a dia maherezy ianao raha tahinona nandrana famonje raha tahinona nandrana ianareo fa tsara ny tompo ny fandarantsika andramoka izao rotona sy tapamahery zao no nandrenesinareo zany hoe andramoka izao satria nanomboka tamin'ny janvier 2018 tsika no nanomboka nanokatra n'izao fandara zao hoe andramoka izao hatramin'izay a mitoritory eo amin'ny facebook eo fotsiny zay mivady mitory eny amin'ny fiangonana mitory eny amin'ny alibavaka isan-karazany amin'ny anaranay fa roa taona ho telo taona amin'ny volana janvier zao a zany anarana zany hoe enonao zany hoe andramo ka izahao salamy 34 misy an'izany andiny favalo tapany voalohany andramo ka izao fa tsara jehovah ary sambatra izay miaraka aminy dia mahafinaritra revana fa tena nety taminay mivady io fa io anarana io tena nety zay hoe rehefa nokatra ny fandarana dia nivavaka izay jesosy a inona no mba tianao atao anaran'izao fandarana izao e alao mba asiana anarana jesosy raha mety dia mba tsarotsaron'ny olona dia rehefa mba mitady ny olona dia tsy mitsapatsapatsony fa hoe aiza moa ohatra misy hoe andramo zay le izy a andao tediaviny fa tsy mbola fantatra hoe andramo fa samy mivavaka izay ny alina iny dia samy miteny zay fa andao hitady anarana e dia samy mba manome sosikevitra rapitso a dia rehefa samy nanome teo zay za nanome a mampiona nanome dia resy lahatra zay hoe jesosy a mety aminay zany hoe andramoka izao ny anaran'ny fandarana satria izao zay tsy hanerin'ny olona ianao tsy nanery anay fa ianao mitady fotsiny olona afaka anandrana ry havana malala rehefa misy mpahandro te ampiseho ny sangalasany ny talentany amin'ny fandrahoana sakafo dia zao asiany zavatra eo mivelatra ho anina fotsiny dia iny zavatra iny a iny sakafo iny a tsy vidina izy iny matetika dia samy mandany ny olona dia manao mideguste an'ilay sakafo dia maka amin'io sakafo io dia manandrana dia misy manandrana resy lahatra dia mitady an'ilay mpahandro hoe tena tsara le izy a mba hanaova ohatran'iny ahoana ny fahazahoana ohatran'iny ahoana ndray fihinanana ohatran'iny meo anay ny resety misy manandrana dia mandrola gira mihitsy izy fomba fiteny dia lasa tsy hitantsony tena tianay ry havana ary isaoranay an'andriamanitra ny natonga ny io anarany hoe andramo a ka izao ny olona rehetrarehetra izay mandalo eto dia tsotra andramo
zay tsy miteny anao tokavandray eto andao tsy maintsy mivavaka tsika fa andramo fotsiny aloha tsy manina raha indray milelaka fotsiny aloha amin'ny crème amin'ny gâteau io andramana fotsiny mamy sa masira marikivy sa takiny ahoana fa andramo fotsiny aloha anao ny safidy andramo tsy mahafaty ny manandrana na sakafo be sira salamin'inona ary tsy mitondra aretiny io raha andramanao kely fotsiny raha olona tsy mahataty siramamy ianao na manandrana kely fotsiny tsy mampiakatra ny siramamy io fa andramo kely fotsiny fa rehefa manandrana ianao de ohatry ny hitanao ohatra metimety ohatra matsapa zavatra ianao ohatra misy azo jerena ihany de zao mijanona kely aloha rehefa mijanona kely aloha de izaho am'izay hoe manomboka mijery anao manao tompoko anao le ianao bandro ohatra mba tsara izy ty fa mba te ahita inavy moa zany ao anatin'izy ty inavy mamoaka an'izany tsiro mahafinaritra zany andramo raha nanandrana ianao omaly hitanao fa ohatra ny nahery ianao de aza mijanona ho mpanandrana fa dingana daholo zany ry havana malala manandrana daholo aloha tsika amin'ny voalohany fa rehefa manandrana ianao misy olona teto nanandrana herintaona lasa fa mahavarina mbola io izy io tsaroka eto zao raha nabavy jenirabary zao herintaona tamin'ny voainga akaikana izy herintaona izy ny teto tsy haiko samia mba manoratra kely hoe firy taona ianao teto firy volana firy andro ianao teto mba faly aho mahita an'izany mba miteny kely fotsiny za roa taona za androandro za voandroandro za roa andro za telo volana faly be mba mahita an'izany mba hosovy any mba ho vakiko rery ariva mety tsy afaka ho teny eto daholo fa mba faly aho ahita an'izany mba vakiny avaty aive vora aive eva roa taona aive ohatra zao misaotra na bavy soameva fa sao aza mijanona ho mpanandrana fa metezanao takan'ireo olon'ireo lavilitina misaotra anao avril 2020 misaotra fa maninona anabavy lavili mbola eto androany niaraka tamin'ny eto anaty commencement izy androany herintaona marizilta 5 mois marizo mbola eto fa maninona anabavy sandralana avril 2020 maninona anao mbola eto fifaliana vita inona ny ataonao eto herintaona sy tapany zao fa tsy nety vera nanandrana fotsiny de lasa zany ravana tsy reharehanay fa zay koatra anareo nanandrana de ty mba hitanao herintaona sy 2 mois anabavy erikaraka herintaona anabavy rodine saotra jesosy anabavy aina 2018 hitody raha ony so roa taona alleloia herintaona sy roa volana ny zandry kely kitotsy roa taona anabavy angela saotra jesosy saotra jesosy une semaine anabavy armande efa nisy 7 andro ianao nanandrana za koa ry havana teteny aminao asisika hirahira kely vidéo kely sady miteny any mahafinaritra be no mamaky ny teninareo efa elaela kely roa taona anabavy Sandrine Erika roa taona koa raha Jonatana herintaona sy 20 volana anabavy Felina Rakoto faly be amahitany zany de mahafinaritra raha taona sy tapany saotra anareo 3 taona anabavy Sonia mahafany ravana mahitany zany fa maninona no entsika androany entsika satria zao lana ry havana
raha misy toerana ray mahafinaritra anao dia nahoana moa ny alanao. Za zao revana 13 taona sy tapany nanandrana. Telo herinandro 10 volana ao daholo zany rehetrarehetra zany fa zao ry havana. Misaotra an'Andriamanitra tsika tsy nijanona ho mpanandrana, satria raha nijanona ho mpanandrana tsika dia tsy hahita mihitsy ny fahatsarana ilay zavatra izay nandramana. Raha manandrana ianao dia sombotsombony no hitanao, ary tsy afaka hitantara zavatra be dia be ianao, tsy afaka hitantara zavatra be dia be ianao. Tsy afaka hitantara zavatra be dia be ianao raha nijanona tamin'ny fanandramana. Zay mahatonga any amin'ny tena hoe nahafinaritra be anay mihitsy ny anarana nomen'Andriamanitra ny fandarantsika. Manandrana fotsiny aloha ianao tsy mandoha vola ianao tsy mividy ianao matetika ravana rehefa te hisidina client ny mpahandro dia matetika ilay zavatra atao andramana hoe tsara lavitra. Rehefa misy andreny publicité ana paoma na ohatra zany ohatra kosa zao tsika rehefa mividy paoma tsika any amin'ny grande surface dia misy fotoana izy iny tifilina zavatra mampangirangirana, tsy tena ino ny angany tany amin'ny tany ananina tany, indrindra moa ilay biby mandeha amin'ny télé reny hoe mahita karazana ohatra ny hoe ronono fotsifotsy be ianao na crème tsara be dia rehefa nandinika ny fanaovana andreny dia matetika tsy ronono kory reny fa zavatra hafa ny ataony. Mitanjona dia izao mba hisitomana an'ilay olona. Ny zavatra mahavariana amin'Andriamanitra ry havana dia tsy ohatr'izany ny ataony. Mahavariana amin'Andriamanitra tsy izany ny zavatra ataony ry havana, tsy mamitaka. Tsy mamitaka Andriamanitra. Fa misy zavatra asehony eo aloha dia manandrana ianao aloha. Fa ny zavatra nahavariana ry havana rehefa mba nisy somary azy anankiray nidiran'i Jesosy dia nisy zavatra tsy pitranga teo amin'ny mariazy rehetrarehetra hatramin'izay ny zavatra nitranga. Ary vakivava ny olona ny tenina anao hoe mahavariana ozy izy, fa mahazatra dia izao ny divay tsara aloha ny alefan'ny olona, izay vao ny divay ratsy. Normal ry havana raha mahavariana, satria misy lehilahy mahavariana miditra, misy lehilahy mbola tsy fahitan'ny olona hatramin'izay niditra tao amin'io fanasana io. Ny zavatra pitranga ry havana eo amin'izao tontolo izao dia izao tsara be mihitsy ny aloha ny zavatra miseho ary mahateo ity izao tontolo izao.
fa mahavariana dia miratsy. Fa ny ao amin'Andriamanitra ny zavatra mahafinaritra ry havana. Mahatonga na voakasika ny foko. Mahita ny zavatra soratanareo. Misy aminareo hira anankiray fotsiny mety aminareo teto. Mety farana toriteny ary ny aminareo. Misy taminareo tsy mihaino toriteny hatramin'ny farana izany. Fa misy aminareo miandry an'ilay vavaka faraparany satria nareo te ho tahin'Andriamanitra. Misy aminareo olona manao tsidipahatra fotsiny aloha tamin'ny voalohany. Mandalindalo kely ny anaranareo. Tadidididinay daholo ny anaranareo nandalindalo teo. Zay inge mijery anareo e. Zay mieritreritra anareo. Rehefa misy anaran'olona anankiray vaovao ety dia misaosan'Andriamanitra zay. Tsy hoe tiana ihany be mijery ny fandaharana andramoka izaho. Mahafinaritra be anay koa mahita hoe Jesosy misy olona indray alefanao eto. Mampaherezana. Anandrana. Tsisy olana. Mety tonga 10 minitra ianao. Tsisy olana. Mety hitindray mandeha isaky ny herinandro ianao. Tsisy olana. Fa manandrana aloha ianao. Malalaka ianao. Faly mahita anareo misy olona 3 taona teto zany. Faly mahita misy olona 2 taona eto zany. Ary mbola hifaliako io olona herinandro. Mivavaka ho an'io olona io hoe mbola eto tsika. Ankalaza ny 2 taona tsika amin'ny zoma ho avy zao. Amin'ny herin'ny androan'olo zao anatina fifaliana. No anatanterantsika an'izany hoe 2 taona. Matetika rehefa misy zavatra revana dia misy ohatra 5 taona, 10 taona, 20 taona ny zavatra kalazaina. Vitsy any olona mankalaza an'izany 2 taona. Inona moa 2 taona zany? Vao mianatra mandeha, vao mianatra tsy hoe mandeha fa vao mianatra manao zavatra be dia be ny olona. Ny olombelona amin'izany 2 taona zany mbola zavatra kely zany. Faraka ny zavatra teneko taminao teo hoe mahita olona herinandro eto zany nefa mbola teto nadritra ny herinandro dia fifaliana zany. Fifaliana satria hoe Jesosy misy zavatra zany. Misy zavatra hita reto olona reto ihany zany. Dia mahatonga mino fa tsy zay rery ny mpitarika zavatra ohatr' izao. Mety misy efa mpitarika zavatra ngeza lavitra noho izao eto mihaino an'izao fandarana izao. Dia fifaliantsika mahita zavatra mihamandroso. Mahita ny asa mihamandroso. Ary mahatonga antsika tsy hanao ambany zavatra. Mahatonga antsika tsy kivy. Mahatonga antsika na dia misy fotoana reraka fa zao foana hoe andao atao. Misy fotoana ry havana rehefa nitarika an'izao vavaka izao taloha. Andalo ady mafy tamin'izay fotoana izay. Tamin'izany tsika mbola tsy nisy izao fandarana izao. Misy fotoana mbola tsy nisy izao fandarana izao hoe en ligne ohatr'izao. Fa raha natsiaro nareo dia misy fotoana manao vavakantsika amin'ny alina, vavaka fiambenana fa ao anaty groupe. Misy fotoana tena nandalo ady mafy tamin'izay. Ady mafy be mihitsy lalova. Dia tena kivy tamin'izay fotoana izay. Dia za hoe Jesosy satria isan-kalina mitarika vavaka manomboka amin'ny 7 alina hatramin'ny 1 tsika mivavaka tamin'izany. Zao no teneniko hoe Jesosy Jesosy za tsy hanao. Mafy loatra ny lalovako androany. Za tsy hanao. Andeha hody amin'io avy ny asa, avy nandeha dia nandalo mafy ahako. Dia za hoe Jesosy za tsy hanao. Za tsy hanao androany. Za reraky ny ady aho. Mafy be ny zavatra lalovako androany. Za tsy hanao. Nefa ny avy eo
nisy message niditra. Pastera, tamin'izany mba nisy ny antso pastera. Za tsy pastera hitanao io. Fa tsy manina koa tsy pastera rehefa izay mafaly anao. Mahafinaritra koa ny antsonan'izany. Zana andalo ady, zany anke tsy hanao an'ilay fandarana. Toy izy ilay olona, message tonga. Pastera mifiritsika manomboka fa mandalo ady be mihitsy firy manomboka ny vavaka. Tonga koa saka vavaka za ohatr'izao. Nentombo tamin'io ady io mihitsy nisy tamin'io ady nalovako no nentombo ny olona. Nanomboka nentombo ny olona hivavaka raha alina. Nefa za vao avy miteny za tsy hanao. Hoy izy Jesosy ireo, anao ny safidy. Toy izy indray aho hoe za anao. Satria za no mandalo ady fa misy olona mbola miandry anako. Satria za malaika ampiasain'Andriamanitra. Dia nahafinaritra. Sady nampaherin'ny olona tamin'izay za koa nahery ho azy. Mahafinaritra antsika mahita hoe teto ianao maly dia teto ianao androany. Satria naninona? Satria nanandrana ianao. Dia za androany miteny ianao aza mijanona amin'ny toeran'ny olona manandrana. Fa izaho amin'izay. Misy olona ato amintsika ato me mandroso. Dia me mizaha. Dia me mizaha. Mahafinaritra ny fotoan'ny message ndralatojo tamiko voalohany indrindra tamin'izany. Saiko hoe tsaiko hoe firy izy teo no rahalatojo no teneniko satria message n'izy io ny avaka kely. Dia izao message sady message ny amin'io tsy taty amin'ny compte tsy taty amin'ny compte nefa tany amin'ny compte ny Aki Radio. Nareo aza mandefa message amin'iny compte iny na Aki Radio na Aki Media fa tsy dia hitanay ireny. Hita ihany zany fa efa ela. Fa ato amin'ny compte na compte mampilona dia mba hita indrindra fa amin'ny compte koa dia hita matetika message. Zao message ny rahalahy kely io. Raha tompoko, miarahaba tompoko. Raha tompoko mba te hahafantatra ny momba an'Andriamanitra. Mba tena liana te hahalala ny momba an'Andriamanitra fa mba valoy tompoko ny message. Tena message tsy dia fahitako izany riavana. Tena ohatrany hoe tena ohatrany hoe gravé ato anatin'ny saiko mihitsy izay message ny rahalatojo izay. Mety mbola tsy fantana izany fa teneniko androany. Izao no teneniny hoe valoy tompoko message fa mba te halala momba an'Andriamanitra, te hafantatra an'Andriamanitra. Hafa indray izany roneny hafa indray sady izy message efa elaela satria izy mbola tsy amihako dia anatin'ny demande, anatina demande ataon'ilay izy dia tsy hitako raha tsy elaela 5 andro angamba na ohatra. Elaela mihitsy ne vao hitako ny message. Tsy hoe eto ambavaka fa hoe za te hanandrana an'Andriamanitra, te hafantatra an'Andriamanitra. Lohatsy tsika sarisary sady miteny any raha mety raba dia nanandrana dia io izy mbola hitanao izy tsy nanandrana intsony tonga izy dia za te halala an'Andriamanitra. Izy ny ataoko ohatra satria hafa mihitsy izay message ny tamiko izay. Ianao io efa mizaha ianao. Ianao io raha herinandro izany fotsiny efa tsy manandrana intsony ianao. Efa mizaha ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Petera voalohany toko 2:7. Raha tahiny nanandrana ianareo. Raha tahiny nanandrana ianareo. Fa tsara ny tompo. Izao ry havana malala. Mialatsiny fa somary bebe ranon'orona ny tenako. Izao ry havana ny tena marina. Jesosy Alleluia. Raha tahiny nanandrana ianareo izy fa tsara ny tompo. Raha tahiny. Izany hoe misy olona be dia be manandrana fa tsy mahita fa tsara ny tompo. Za misaotra an'Andriamanitra nanandrana nareo dia mahita fa tsara ny tompo. Ary za koa nefa te teny aminao fa Andriamanitra mihitsy no nahatonga an'izany. Raha tahiny
ka nanandrana ianao dia nahita fa tsara ny tompo izay atononareo toy ny vato velona. nefa ny zavatra mampalelo ao aoriana kely eo le teny izay atononareo toy ny vato velona no lavon'ny olona fa voafidin'Andriamanitra. ianao inge olona miavaka tsy izay olona nandalo tsy izay olona nanandrana an' Jesosy inge nohatranao miavaka ianao ary za te teny aminao fa tian'Andriamanitra ianao noho ny amin'izany fotsiny. miavaka ianao io Jesosy nandramanao hitanao fa tsara io tsy tsara io tamin'ny hafa lavon'ny olona io. ianao nanatona an'io vato velona fa ny olona landany io. ary za te teny aminao androany sambatra ianao sambatra tsika satria tsika nitovy safidy tamin'Andriamanitra. ianao mifalia za tena miteny ianao mifoky rehetrarehetra mifalia ianao ny safidy an' Jesosy fa mitovy safidy amin'Andriamanitra ianao. tena fianakavian'Andriamanitra akaiky ianao. ny olona raha tahiny nanandrana ianareo ka nahita fa tsara ny tompo izay atononareo toy ny vato velona no lavon'ny olona izy fa voafidin'Andriamanitra sady soa. raha nifidy an' Jesosy ianao raha nifidy an' Jesosy ianao raha nifidy an' Jesosy ianao Andriamanitra efa nifidy azy talohanao dia mba azonao tsena hoe zany hoe ianao mitovy safidy amin'Andriamanitra zany sambatra inge ianao aza velanao misy olona miteny ianao ny mifanohitra amin'izany. misy fotoana mahita sary amin'ny Facebook dia misy olona miteny ny Afrikana dia mahita zandrikely mitoriteny eny an-tsena tana baiboly dia mahita ny zanaky ny olona ohatra hoe sinoa na japonais na vazaha na amerikana to dia efa mijery mianatra ny ampianarana amin'ny laboratoire mijery amin'ny microscope mihitsy hoe inona ny zavatra mitranga dia mianatra resaka elektronika dia mahita trano avo be amin'izay. dia le zandrikely le mitoriteny nefa manana micro dia tsy manana afa-tsy baiboly dia mitoriteny dia asehony indray hoe tanàna ratsy be mahantra kely ny Afrikana nohatra izany. Ingavana samy manana ny zavatra hitan'ny olona fa zao tsy mampaninona anazy za le Afrikana kely mitondra baiboly kely. Alleluia. ny zanakay itsoiko vavolombelona aminareo ny zanakay ry havana tena itsoiko vavolombelona aminao androany ireare mihitsy ny amin'ny Andriamanitra. ny zanakay voalohany ry havana tena mampiaiky ny vahoaka ny ampianarana amin'ny toerana rehetra izay alehan'izy io rehefa tsy voalohany io dia faharoa amin'ny mpianatra roapolo ohatra anatin'ny kilasy anankiray dia mahazo félicitation foana. ny zanakay vavy matoa io teneniko anao tsisy taranjatsainy ary misy fotoana io mahazo 21/20 ny point anankiray efa cadeau mihoatra ny 20/20 satria mbola manana bonus gasy kely io hoy izy anao hoe mireare raha tena mireare mihitsy aka satria io zaza mivavaka io zany ry havana. ny zanako mianatra be any ampianarana mahay miteny gitara io mahay mihira io mahay mandeha io mahay fianarana rehetra na matematika na allemand na anglais na inona hain'ireo zanako ireo ireareako anatrehan'Andriamanitra ireareako eo amin'ny tany sy ny lanitra zany fa ny Andriamanitra nampitsodrano andro ireo zanako ireo ametraha-tanana resaka mandeha mivoaka ny trano ametraha-tanana tsofina rano
mahay ireo any am-pianarana tsy ambaka ny vazaha reo ry havana malala ary be dia be ny vazaha roapolo izy ndray klasy izy voalohany vazaha 9 any amin'izay toerana rehetra ianarany any arinany daholy fa gasy io dia zao ny fifaliako mahita n'le sary teo ny afrikanina tsisy atao fa tsy mideran'Andriamanitra dia mahantra fa ny zanakay ao ambany ao za mitondra fotoana eto aminao ny zanakay mitandrina sabata ao tokantrano re zanakay reo ravana varina ianao ndray re zanakay farany iny efa taona izy zao alohan'ny atory tena meme zay sady mahavaky fo alohan'ny atory to dia izy rery eo amin'ny kaiky fandrina reo jereny avadivany jerena tsokolovinay izy reriny ao dia zao ry havana natao le zaza efa taona io to dia nandoalika izy aka babakalo dia dizy tsy babaka kipizy dia manao zao dia babakalo izy rery miteny rery izy babakalo dia babaka izy misy fotoana miditra ao atokantrano ao amin'ny efitrano zanako so dia sanatria tsy mahatafy lamba so dia mbola misy tsy milamina ny ao anatin'ny fianarany dia miditra ao a fombako rehefa alohan'ny atory miverifiany zavatra rehetra hatrany atokotany niditrano so dia misy zavatra mbola mitsatoka tsy miditra so dia tsy misarja ny telefonina an'ireo zanako ireo sy ny vadiko za no miverify an'izany isak'alina alohan'ny atoriako tsy matory raha tsy hitako milamina taona ny zavatra rehetra fa gaga miditra ao amin'ny efitrano ny zanako zareo misarony mivavaka any amin'ny efitranony avy ary rehefa nitantarainy anay zay tsy nanontany ny zanakay mivavaka adiny ray vao matory tsy hoe izy miteny za mivavaka adiny ray fa rehefa nahita anazy vavaka dia anao mbola vavaka io izy izy zay nge dada ozy izy rehefa alohan'ny vavaka mivavaka aloha zay rehefa alohan'ny atory adiny ray zareo mivavaka ry havana ahoana ny ahafahako manaiky an'izany hoe rehefa mivavaka mandany andro mivavaka dia mahantra rehefa mandany andro mivavaka dia mahita sarina fako sy tranona afrikanina be dia be tsy marina zany fa ny olona rehefa tonga andahan'Andriamanitra rehefa tonga andahan'i Jesosy dia tsy maninona mipiblie sary ohatr'ireny ary tsy maninona zany tsy olan'izany zany aza mba marary fo mijery an'ireny aza tezitra mijery an'ireny ianao fa tsy olan'izany fa zao ry havana malala arana dia savodio izy dia fikilo izy na dia nilavin'ny olona azy Jesosy misy endrika roa ahitan'ny olona azy Jesosy tsy mitovy fahitan'ny olona azy Jesosy zavatra roa samy hafa tanteraka mihitsy ny fahitan'ny olona azy zao le tenin'Andriamanitra vaty velona ny fahitanao an'io fa nilavin'ny olona izy io nefa voavidin'Andriamanitra fa raha ianao mifidy ilay vaty velona dia filaza tenin'Andriamanitra dia atsangana koa ianareo taka ny vaty velona ho trano fanahy ho fisoronana masina anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Halleloia ianao raha mitovy safidy amin'Andriamanitra dia ianao koa atsangana ho vaty velona Jesosy vaty velona Andriamanitra fa ianao koa kristianina dia atsangana Andriamanitra ho vaty velona Jesosy nge ry havana ny teo amin'ireo toeran'ireo vaty velona trano fanahy Jesosy dia ara-panahy Jesosy tsy ara-nofo vatana fotsiny tsy maintsy natao tonga nofo mba hatonga azy ho fato atsika misy rano koriana sy ny sisa fa Jesosy fanahy tsy maintsy natao vatana fotsiny Jesosy dia olona ara-panahy ary tsy nisy olona ara-panahy ohatran'i Jesosy fa ianao raha manaiky azy ianao raha tsy manda azy taka ny olona ianao koa atsangan'Andriamanitra ho trano fanahy ho fisoronana masina ho fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra ianao io fanatitra velona akasitran'Andriamanitra ianao io fanatitra velona masina ho an'Andriamanitra ary rehefa ianao no miteny rehefa ianao no mivavaka na Andriamanitra aza voakasika ho seza fiandriananao mba fantatrao ve zany fa mivavaka ao io nge ry havana ianao mivavaka io makasika an'Andriamanitra Jesosy rehefa mivavaka to dia makasika an'Andriamanitra Jesosy rehefa mivavaka fotoana mamy amin'Andriamanitra mihitsy zany Jesosy andeha hivavaka zany to fotoana mamy amin'Andriamanitra ianao io andeha hivavaka
anomboka andohalitra ianao efa metanentan'Andriamanitra eny feo anao mivavaka ahitany lohalika eo mandohalika io fantaro manomboka androany fa raha tsy mandany Jesosy ianao fisorolana masina eny fanatim-panahy ianao masina eo anatrehan'Andriamanitra misy teny eo amin'ny soratra masina indrona metraka vato fehizoro metraka fehizoro zina dia vato voafidy sady tsara ary izay mino azy dia tsy menatra ho ny tenin'Andriamanitra ianao Jehovah nitokiko aoka tsy menatra mandrakizay aho misy vato ry havana no fidiana fehizoro tsara zany hoe vato tena voapaika tena mahafinaritra fehizoro tsy mivilabilana mahitsy tsara Jesosy fidian'Andriamanitra sady tsara fa raha mino azy ianao fotsiny hoe za mino aho fa misy Jesosy mino aho fa ianao le mino dia ianao mitovy safidy amin'Andriamanitra mitovy safidy amin'Andriamanitra ianao maka ny kotehan'Andriamanitra ianao dia ny olona mandà fa ianao mandray azy ho vato velona ho vato fehizoro satria mifanohatra amin'izay ravana dia zao Jesosy ko ny fahatsarana dia ao anatrehan'izay mino raha mino zany ianao dia vato fehizoro Jesosy vato voafidy sady tsara ary ianao mahita zavatra tsara ianao eo mahita lafy tsara ny zavatra ianao eo ary ianao tsy menatra fa ny mifanohatra amin'izay andininy fahafito ko ny fahatsarana dia ho anareo izay mino ho anantsika izay mino zany ny fahatsarana zany Andriamanitra zany tsara e Jesosy zany tena tsara e fa ny fahatsarany ho an'ny olona izay mino izay manaiky azy fa zao tapany faharoa fa zay tsy mino kosa ny vato izay nilavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro ary vato manafitohana sy vato lampy maso lafaka ary androany isitona ny sainao ahako fa Jesosy ry havana famonjena ho an'ny nofo rehetra fiarovana mafy Jesosy ry havana vato lampy firena vato lampy fijoroana vato lampy fiafenana apinga aro tanjaka heritsika fa raha tsy mino azy ho an'ny olona maniratsira azy tsy zany ny endriky Jesosy fa jerenao le milavina zany zay nandà matetika misy fotoana efa tantarako anao ty tamin'izay mbola naditra dia nisy fotoana anankiray tamatavy zay enina andeha hiasa tany tamin'izay dia ndretiko daholo ny namako anao salon de l'auto tany zay tamin'izay tany tamatavy no nasiana salon de l'auto fa tsy tao Antananarivo za mamonjy andreny foana reny ny asako niainga amin'ny tany Antananarivo zay miaraka amin'ny tomobile tsara be dia ny janty sy ny pneu iny vaovao be mihitsy napetako vao napetako ny hoentiko any fotsiny mba hizezizesy teny e fa zao mandeha mafy be za masy tia mandeha mafy be mihitsy mandeha mafy be miala andro amin'ny 10 aly zay miala ny Antananarivo ny apitsony iny nisokatra ny salon de l'auto tany Tamatavy zay amin'ny 10 alina mbola misotro toaka maninona miainga amin'izay mandeha ho an'ny Tamatavy tsy matahotra zavona tsy matahotra iny fa hoe mahay mitondra fiara mandeha mafy dia kotiana mihitsy amin'ny vadiny firy ny anaovantsika tana Tamatavy tobiliko matanjaka be mihitsy tamin'izany fa zao sendra ny mpatsara Tsimbovava na vao afaka ny zay afaka ny Brickaville na afaka ny Moramanga tsy tadidiko mandeha mafy be dia misy fiolanana be ka tao amin'ilay fiolanana nisy lavaka be tonga dia manerana hatramin'izay matsy hoe misy lavaka dia miala n'ilay lavaka dia afaka mo fa io lavaka io ohatrany hoe namboarina ny lalana dia tonga dia ny lalana rehetrarehetra mihitsy zany tonga dia misy parti tonga dia ohatrany tohatra kely mihitsy mila mandeha mora ianao fa zay tsy nahita vao avy tao amin'ilay tournon zay koa mandeha mafy be tonga dia nitotona teo tsisy azony alana to dia pneu telo ndray vaky rehefa pneu telo ndray vaky dia teo tavela teo ny secours anankiray ihany dia tsy hitatsony zay natao dia ahoana ny atao dia inona ny hevitra Tamatavy tamin'izany taxibus nitady olona manana tobila mitovy hoe dia mba nametrahana karapanondro photocopie-na karapanondro dia nangalana pneu mitovy secours nuit zany indramina tao dia iny nitondra anazy Tamatavy aloha dia tonga tany ihany ilay tomobile
fa nandritra ny fotoana fotana avy amboarina le pneu vaky foana dia vaky foana dia sahirana mihitsy nday andro andeha ody amin'izay zay tamin'izany mampionona niaraka tamiko tamin'izany andeha ody izy ianao eritretina hoe tamatavy a hatrany Antananarivo tsy haiko hoe indimy amby folo vaky pneu angamba mandeha kely dia mijanona ilay dia tady mamboatra pneu dia satria le izy tsy vita tsara zao fa vaky be loatra tamin'izany tena nefa rano teo aloha moramanga zay tamin'izany tsy afaka tsono mihitsy le tomboky tsy nety tsono mihitsy le pneu iray satria telo indray vaky le iray zany dia amboamboarina isaky izay vaky dia tsy afaka tsono mihitsy le iray lasa amin'izay tsy maintsy nitady vonjy teo anakireo teo moramanga tamin'izany rehefa teo moramanga dia mitady andro alina be mampionona amin'izany anaty tomobilina ary anany dia miaraka amina olona hafa tsy maintsy mitady famonjena lasa teo moramanga andro alina be fa misasakalina dia misy mpanao pneu anankiray misokatra dia mazava ho azy mantany anazy raha mika le pneu io ho anareo izay malala mety tsy fantatra hoe zany mety fa ngeza be le pneu zany hoe tsy dia fahita firy zany io pneu tedaviko io le mitovy aminay tsy ahitana occasion satria ngeza be dia eo zany ahako miezaka inona reny hevitra ahoana reny atao aiza misy pneu mitovy amin'ity dia na le secours rehefa vaky koa dia mitady mitovy amin'ny secours dia tsy nahita antany any mpanao pneu misy an'ity pneu ty tsisy ka ty tsisy ka dia very aho zany tsy haina ahoana reny atao vaky teo ny sainy dia za miresaresaka amin'le mpanao pneu eo dia mahitahitanao le pneu mpanao pneu matetika misy sarina misy pneu alevinao anaty tany dia iny ny lokona dia asiana soratra hoe vulca dia pneu efa tsy mety dia reny atao haingotra fiarovana atao fiarovana ohatr'izany atao anatin'le tany zany a mba ahitanao hoe mpanao pneu dia misy pneu efa milevinao anaty tany ny atsasany a dia le atsasany no misokatra no mivoaka dia misy ohatra hoe vulca fotsifotsy dia misy ohatra menamena hoe vulca fa navarinana io pneu matoa pneu atao ohatr'izay pneu efa tsy ilana azy tsony dia efa sola be efa fipetrapetrahan'ny olona eo amin'izy eo mipetrapetraka eo ny olona fametrahan-javatra ohatr'izany fa variana sendra nijerana izy dia mitovy référence amin'le pneu de secours dia zay mantsy an'le olona hoe dia nijerijereka hoe zahako spécialiste andre mantsy mahay tsara momba ny pneu sy ny kojakoja-piarakodia dia rehefa tena jereko izy a ohatrany sola fotsiny fa ohatrany tsy dia hitako hoe misy problème be le pneu dia zao no teneko an'le ranga ahoana hoa ty pneu anao ty ohatrany tena sao dia amidinao io dia memezany a rehefa tsy mety tsony io zoka fa tena ohatrany ao a zao ny atao avoakatsika io a dia raha ohatra io a tena dia omeko vola ianao omeko karama ianao mamoaka an'io tao a dia hodiovintsika kely a dia apetaka amin'ity gentiko ty a raha mety a dia vidiko aminao ohatr'iny fa raha tsy mety a dia efa nomeko vola ihany ianao sairana nanao an'io fa dao mba atao zay dia memezany tsy mety tsony raha am'izay tena ao amoandramana tena tsy manana famonjena fa tsy andao andramana soa dia mba metimety anao fa andao dia ndresena lahatra teo izy io ve dia hovidinao izy fa zavatra efa tsisy ihany ao fa tena raha mety io dia tena vidiko omeko vola ianao nao ary dia namboarina dia navoaka tao anatin'le tany dia mifafana dia napetaka tamin'le zante dia nasiana menaka dia napetaka dia nabotsina dia netiny botsina aloha dia mafahagaga dia rehefa netiny botsina dia mitana le rivotra nalefa anaty rano tsy maninona tsy manarivotra fa sola be sady misy soratra hoe vulcan io aroa le teneniko anao fa nety le izy ohatrina nomeko anao dia natao lafilafo kely nefa izy ny teny hoe efa tsisy ilana azy natao lafilafo kely izy fantany fa mamvonjy anahy tsy maninona nefa zany za koa efa vonona dia nabotsina le pneu dia netana dia napetaka tamin'ny tomobily nahatonga anatany Antananarivo tsy nariko zay pneu zay teneniko anao tsy pneu efa sola tsisy ilana azy fa tsy nariko satria naninona satria navonjy anahy nataoko souvenir mihitsy zay pneu zay tsy nariko ela be zay tehiriziko satria navonjy atao anatin'ny maro riavana malala misy fotoana ny mpanao trano mahita vato dia atsipotsipo fotsiny fotriny tsy mety mbola mitady ny metimety kokoa fa misy mpanao trano efa mandalo eo aminy misy vato fehizoro fa jerena ohatrany tsy mety dia atsipo mbola mitady ny tsaratsara kokoa iany Jesosy impiry andalo eo amin'ny fiainanao ianao riavana fa Jesosy rehefa mandalo eo aminao mety ny toerana andalovana eo aminao mety tetiavinao hoe ohatrany tsy dia ao amin'ilay eritreretiko zany fa za miteny anao androany andramo dia izao fa ho an'ny olona nametraka niny vato iny ho fehizoro tsy
senatra mandrakizay fa ho an'ny olona kosa izay nandany iny fa hoe vato tsy de maka izy pneu efa ratsy be ty ve io vato io lasa vato matafotoana ary vato lampimasolavaka. Jesosy ravana rehefa lavin'ny olona mahasolavaka. Samy afaka manonona Jesosy ny olona ary zany anarana Jesosy zany de anarana mahery ary zay rehefa manonona amin'ny anarana Jesosy de tsy tatan'ny devoly zany fa zany Jesosy zany koa afaka tenitenen'ny olona tsisy ataon'olona tsisy vidiny zany fa za teteny aminao tsy mpanafitra Jesosy any. Jesosy nge raha nakampamonjy an'izao tontolo zao e. Jesosy nge raha nakampanafaka an'izao tontolo zao e. Raha ny zanaka ny anafaka de anafaka tokoa. Jesosy manasitrana manafaka mitary miaro. Raha raisinao fehisora amin'ny fiainanao fa raha tsiratsirainao Jesosy de tsy inona akory fa vato matafotoa vato lampy masolavaka. Ary zany no nasolavaka ny olona tao Jerosalema. Nagasika zay tenin'Andriamanitra hoe Matthieu toko fa 13. Alleluia. Matthieu toko fa 13 andiny fa 5. Asika jerentsika Matthieu toko fa 13 andiny fa 5. Zao tenen'ny olona gagala Jesosy ravana fahitan'ny olona Jesosy zany ravana vo mialany Jesosy tena mirotoroto ny olona iny le mpanasitrana iny le tonga de mangataka famindrapotana Jesosy saraka tafito mamindrafo misy vehivavy zany efa marary tena efa tena tsy afaka tsony mihitsy fa mandeha 12 taona narary fa ny heriny rehetra atao iny nitedavana ny Jesosy na lambany fotsiny azany voankazo be sisana halleluia. Ry Jesosy zanaka tafito mamindrafo amiko e. Fotoana fohitorina zay tsinjatsinjaka ry Bartimeo satria nahita nanary lamba. Fa reto nisy olona tsy izy akory fa olona teo amin'ny taniny ihany. Mahafantatrao fahitan'ny olona Jesosy ny olona mahita mpampianatra mety venao raha mba hanasitrana ny zanako. Mpampianatra marary angely tianao e. Radio sano ako Jesosy sano diofa boky zay. Fa reto nisy olona Matthieu toko fa 13 andiny fa 7. Ary vita Jesosy rehefa namboarana fanoarana reo de niala teo izy ary noho tonga tany amin'ny taniny izy tany amin'ny taniny de nampianatra ny olona teo amin'ny sinagoga ary talanjo ny olona ka nanao hoe avy taiza reny naza olona ty azany fampianarana fahendrena sy asa lehibe zany nataony elahy aloha ray zay dahoana ly ty e dahoana ly ty elahy ty de nampianatra Jesosy de eniny olona ihany otriny aizako nazahony azany fampianarana zany otra mampahery be le toriteny ataiza nahitany an'izany fahendrena lehibe zany. Oui. Fa le fahendrena lehibe tsy tany ny sarika azy fa ny tantaran'i Jesosy de zao fata andiny fa 5. Tsy le ty va lay zanak'ilay mpandrafitra e. Tsy mariva le anarany reniny ary tsy Jakoba sy Josefa no sy Simona ary Jodasy va niralahatra. Ary moa ny anabava moa tsy ety amintsika fa ko avy taiza nazahoany le ty zany zavatra zany ary tafitoana tamin'izy. Le ty tsisy farany amin'io. Ny devolinga ravana nataony Paul Lety mandany elahy devoly. Fa teto Jesosy le fampianarana tena naresy lahatra fa ny olona nijery fiza moa Lety tsy Lety ve le zanaky ny mpandrafitra any amin'ny marika ary izy jeka any amin'ny marika faheniny any amin'ny marika toko fahenina ary zao ny teneniny marika toko fahenina andiny fa 7. Taiza nazahoany le ty azany zavatra ary manao ahoana marika toko fahenina andiny fa 2
fa teny taizana aza olon'le tia zany zavatra zany e ary nanao ahoana ny fahendrena nomena azy tsy zao asa lehibe amin'ny tanany zao tsy lay mpandrafitra zanaky Maria rahalahy hitanao sady tsy zanaky ny mpandrafitra fa nambaniny mihitsy mpandrafitra ny asa mpandrafitra zany taloha tsy hoe ratsy fa reto olona miteny reto manana asa tsara noho ny mpandrafitra fariseho ny sadoseho de manao asa fisoronana de mampianatra de toteny fa ary misy olona mpandrafitra Jesosy ke tena nandrafitra sady zanaky ny mpandrafitra izy mpandrafitra ary azagaga ianao raha miteny izy fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo fa mandrafitra mitoerana ho anaso anao izy fa tsy mandrafitra ho an'ireo olona nandray azo mpandrafitra eritreretinao fa any amin'ny anina ary any amin'ny Jesosy ary rehefa any amin'ny aiza moa izy zay any amin'ny any amin'le marika teo marika toko fahenina andininy fa efatra amin'ny fito amby efapolo azabay any amin'ny Luc any amin'ny Luc tsika nijery Luc toko faharoa tamin'ny Jesosy le adiny tany Jerosalema de zao ny fandraisan'ny olona Jesosy amin'ny eo amin'ny tempoly tsy niaraka tamin'ny Maria Joseph ao amin'ny tempoly izy mampianatra fa zao ny fahitan'ny olona azy Luc toko faharoa andininy fatelo amby efapolo ary rehefa tapitra zany andra kanota izy Jesosy zaza de mbola nitoera teo Jerosalema ihany Jesosy zaza zany hoe tsy nety nahita fahendrena ny olona fa nandray an' Jesosy ho zaza firifiry ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ty mandray an' Jesosy ho zaza ry Jesosy zaza kely eo Jesosy tsy zaza kely izy fa mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo izy rehefa vavaka ianao aza mba miteny zany ry Jesosy zaza kely eo de mitahianay zaza kely zany tsy mahay mitapa tsy mahay mampianatra fa Jesosy tsy tety nanana fampianarana ary Jesosy tsy tety tena mahay fa fandraisan'ny olona azy Jesosy zaza kely Jesosy zaza ary rehefa tena niteny ary ny olona any amin'ny andiny fafito amby efapolo de zao nytenen'ny olona ary talanjona izy rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny famaliana zany hoe tao amin'ny tempolo Jesosy 12 taona de ny fanjinja tamin'ny fariseho sy ny mpanoradalàna fa resy ny fariseho sy ny mpanoradalàna tamin'ny resaka baiboly fahaizana tenin'Andriamanitra sy ny ositra ihany koa indrindrindrindra de zao nyteneniny zareo de talanjona izy rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny famaliana inona moa ny tokony hatalanjona ray amana fa ny fanambaniana mihitsy ny efa tao ohatra teneniko anao ty manontany hoe taiza nazahoana an'izany raha tsika zao mahita allemand miteny allemand de tokony ho talanjona ve anao za zao talanjona mahita ny rahalahy Tojo rahalahy Jonathan ianabavy aina ohatra miteny allemand aosa gotiny tag za zao tsy mahay mihitsy vitsivitsy any miteny allemand mba haiko gotiny tag Volkswagen Hitler inona koa Bayern za zao teny allemand mahay kely any Adolphe fa reo tena mahatalanjona raha mahay teny allemand satria reo gasy nianatra teny allemand fa tsy hoe tonga ny allemagne de way taizany nazahoandreto teny allemand zany tonga eo teny allemand daholo reto olona mipetraka atao ka izy ke allemand fa rehefa ho ambaninao ny allemand izy ny taizany naizanao an'izany no ve de mba miteny allemand fa Jesosy ke rehavana zanaka Andriamanitra nge izy sokony hatalanjona anao Jesosy mahay tenin'Andriamanitra na 12 taona fa izy mihitsy ny efa Andriamanitra fa rehefa ho ambaninao izy 12 taona de azagaga ianao raha tsy misy heriny aminao adraha tena teteny amintsika rehetrarehetra raha iverinany am'le toetsika Petera voalohany raha iverina am'le Petera voalohany tsika de tsotra ho an'ireny olona reny ho an'ny olona mpaniratsiran'Andriamanitra za mitodika amin'ny olona mpaniratsiran'Andriamanitra malagasy za tsy miteny vazaha zany vazaha zany efa mpaniratsiran'Andriamanitra tsy olan'izany fa malagasy tiako ndray ray firenena amiko
mpiray tanindrazana amiko mpiray ra amiko dia za mananatra anareo androany ianareo mpaniratsiran'Andriamanitra mebetsaka eo amin'ny Facebook reo raha misy zavatra mahazo anareo raha toany anareo ka solafaka eto amin'ity zao tontolo zao ty fa Jesosy satria eo amin'ny fiainanareo Jesosy dia tsinona akory fa vato matafotoana dia vato lampy masolafaka raha maninona anareo ka raha tsy fefara dia noho ny Jesosy nay natsiratsirainareo izay vato lampy fialofanay fa vato lampy masolafaka anareo raha maninona anareo tsy ny devolony nanapotika anareo devoly ary ezaka hiaro anareo satria olonareo fa rehefa ny Andriamanitray lalandra ray fotsiny za tsy manozona anareo lalandra ray eo amin'ny lohanareo fotsiny mipika tena mandray ny telefona ho anao ny publication maniratsiran'Andriamanitra tsy hainao tsotry mbola olona ny andray ny telefoninao fa ny ilanao efa etsy ianao tsy manozona anao ara lahy tsiratsirao ihany fa vato lampy masolafaka eo aminao ary vato matafotoana ny tongotrao da miteny anao an'izany fa ho anay ndake mba wasehoko anareo hoe eto mantsy akanozina eto fa nanareo mpaniratsiriko ary nareo tokony mahita nge tianay nareo mba hanandrana za rehefa namalala rehefa mahita reny mpaniratsiran'Andriamanitra za tsy tahitra amin'ireny zay mety mbola ho avy ny andronao hanandrany ianao nge ny olana aminao nge mbola tsy nanandrany dia tsy omeko tsiny ianao dia tsiratsirao aloha mbola tsy hitanao mbola tsy déguste anao ny olona maniratsiran'Andriamanitra mbola tsy nanandrana ka tena Jesosy nandramany dia tsy omeko tsiny ianao satria ianao mbola tsy nanandrana ohatry ny vazaha ihany mahita tsika misakafo aty an-tranonay dia mahita ny mihinana vary sy ravitoto a dia ohatry hoe mialatsiny ohatry hoe maharikiriko anazy mahita le vary dia hohanina amin'ny ravitoto zay nefa zao mahita le mofo hitanao le mofom-bazaha reny tsy bagety a fa le tena mofondra le hohaniny manta eny an-dalana iny tsy tiany iny ary havana tena tsy tiako ary mbola tsy voela vao vazaha tena tsy tiako mihitsy ny mofon-jareo tena le tena paindro zareo iny tsy tiako tsy tiany iny a izy ohatry maimay ohatry misy lafarinina zany lafarinina manta zany dia ny an-dalana izy finosina zany dia tsy miandrako hoe mihinana an'iny dia makafy za rehefa na omenana fotsiny ary iny a aleoko vary sosoa dia ohatry zay ange io ry havany dia ohatry zay io fa ho anay ho teneniko anao androany maraparana antsika ny ten'Andriamanitra na dia mbola lavalava kely ary ry havana malala alleloia io Jesosy tsiratsirainao io a io Jesosy tsiratsirainao io rehefa nanontaniana ny olona izy iny tsy ela zanaka mpandrafitra iny bandy kely tsy maka izy iny sy olona be hitako mihitsy iny mbola belely kely mbola milalao kalesa ry mbola rofotra amin'ny patalohany izy any tsy nahita anahy teo amin'ny gilipinina midina amin'ny cité des portes ny Akadivato mpilalao kalesa raindany tambola kely ary tsy tiako manao pataloha tsy rofotra satria maharofotra pataloha milalao kalesa za dia mpisangy ratsy kalesa mihitsy rola ihany zany samy miakatra avery amin'ny tampony gilipinina midina tonga hatrety amin'ny cité des portes zay hoan'izay olona eny Akadivato mitangana olona ety ambanimbany manomboka zay eny amin'ilay ambony mandeha kalesa ary kalesa zany fiainako taloha fa za tena teteny aminao androany ry havana reo olona reo nahita an' Jesosy zaza nahita an' Jesosy zanaky ny mpandrafitra nahita an' Jesosy fa mpandrafitra io ery avaizany afahan'io mametra tanana fahalalana avaizany alalana io baiboly fa rehefa tonga ny fotoana niona tamin'ny Petera Jesosy dia mba nanao sondage Jesosy jereny Jesosy ny Petera manaja anazy makatoa anazy teny ray mbava dao anaraka fa ataoko mpanara-tolona ianareo tsy teny Petera zay ve dia anaraka mpandrafitra ry zoky a zay nge mpanjomy fa tsy mpandrafitra ala mitady olona mpandrafitra any nareo dia mifandrafindrafitra any nareo tsia teny ray mbava mamelany eloko fampalota hozy Petera mpandrafitra fa mahay manjono mpandrafitra fa niteny hoe
mandrosoeny amin'ny lalina dia alatso amin'ny akavalana ny aratinareo dia efa nekena le izy hay mpandrafitra fa mahita trondro hay mpandrafitra fa mahay manasitrana ny rafozako ozy Petera ary nanontaniany Jesosy Petera any amin'ny Matio misy azany tantara zany isika jery tenin'Andriamanitra Matio 5:10 hozy Jesosy ary hoy Jesosy tamin'ny 5:10 fa ianareo kosa manao anao iza ary namany Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ve tsy hitany Petera hoe mpandrafitra io tsy hitany tsy nahita mpandrafitra Petera tsy fantatry ry havana ny fahitanao an Jesosy mpandrafitra nytenen'ny olona amin'io fa Petera tsy nahita an'izany ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra vena arary ny Petera raha sanandeha teny ambony-drano satria tsy mpandrafitra miaraka aminy fa Andriamanitra babaiko ny rano ry havana ahoana mba fahitany Davida Jesosy efa teo foana hatramin'izay tary amin'ny Petera voalohany dia aza dininao ilay teny manao hoe resaka vato lampy izy tato resaka vato izy tato fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa sady vato matafotoany no vato lampy mahasolafaka Andriamanitra ry havana teo amin'ny Davida vato anankiray nafahany namono fahavalo satria Davida manana n'Andriamanitra satria Davida mandray ny herin'Andriamanitra afaka tafotohan'ireo vato ireo teo amin'ny Loasa Elaha izay toerana feno vato fa ho an'ny Davida tsy vato matafotoana io fa vato amin'olona fahavalo Samuela 2:20 andininy fa 4:7 ny Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra telo zay ray Jehovah Andriamanitra ray Jesosy zanaka lahatokana ny fanamasina fanan'Andriamanitra ray zanaka fanamasina zao ny tenin'ny Davida velona Jehovah isaorana neny vato lampiko halleluja mpisolo tena tapisaka halleluja mamaritra zavatra anahy vato lampiko lavon'ny olona io fa vato lampiko ozy Davida velona Jehovah isaorana neny vato lampiko anandratra ny asandratra neny Andriamanitra ny vato lampy famonjena ozy Davida hoe vato lampy mahasolafaka anareo io ry zoky fa omeo anahy fa vato lampiko io halleluja meo anahy nganyjanona teo Salamo 7:20 izarako vato lampy ianao eto androany zao ny tenin'ny Davida Salamo 7:20 andininy 1 sy 2 mampiko indrindra ianao Jehovah heriko Jehovah no aram-batoka sy baty ry fiarovanao ahy ary mpamonjy ahy Andriamanitra vato lampy elofako ampihako sy tandroka famonjena azy sy fiarovana ho ahy halleluja vato lampy mahasolafaka anareo mpaniratsira fa ho an'ny Davida vato lampy fialovana vato lampy fialovana fialovako ihany koa fialova mivady aman-janako afarako ny taranaka fara-mandimboko aza maniratsira an'Andriamanitra anareo sao hosolafaka eo ambony vato lampy fa tsy natao hasolafahana nanaovan'Andriamanitra an'io fa natao fiarovana ry havana malala za te teny aminao androany Salamo 7 mbola izy koa zany Salamo 7:2 dia napakatra avy tao amin'ny lavaka fandriganana izy eny tamin'ny fotaka mandrevo ary nampitoetra ny tongotra eo ambony vato lampy izy
ka nampijoro ahy. Ny vatolampy revana tsy natao ampisolavaka. Ho an'ny olona manana n'Andriamanitra natao hijoroana ny vatolampy. Ary retadintsika ny fanoharana nataon'i Jesosy fa misy trano miorina eny amin'ny vatolampy. Tsisy azo atao amin'io. Fa ho an'ny mpaniratsira dia io vatolampy ihany ny anasolavaka ny diany. Ianao aza manaiky ho isan'ny mpaniratsira ianao ravana malala. Any amin'ny salamo fa 4:7 adin'ny 2:20 zao ny tenin'Andriamanitra. Fa tonga fiarovana ho avo ho ahy izy ary vatolampy fialovako Andriamanitra. Vatolampy fialovako Andriamanitra. Vatolampy ijoroako. Veriberina hoe vatolampy fialovako. Riavana. Meo voninahitra Andriamanitra manomboka androany. Raiso Jesosy. Asa raisinao Jesosy. Amin'ny maha Jesosy zaza azy. Amin'ny maha Jesosy tsinitsinina azy. Fa raha omenao voninahitra izy, ty mbola misy kadò meko anao. Salamo 1:20 mety mbola tsy dia hitanao tony. Salamo 1:20 Halleluja. Dia ampihinana azy vary tsara indrindra izy. Eny, tantely avy amin'ny vatolampy no amikisako azy. Io vatolampy io ravana malala. Misy ny olona ravana mieritreritra fa ty fivavahany ty atao etikety fotsiny. Atao fotsiny hoe tena mivavaka dia vavaka dia inona ny ilanao ilay fivavahany? Inona ny tena ilanao an'Andriamanitra? Fa ny antsika ravana na mitantely azy. Mandry mivoaka avy eo amin'ny vatolampy. Hitanao mahatonga ny olona eo, mahatonga anay mbola hitanao eto. Aza matahotra fa mbola hitanao eto zay amin'ny herinandro any mbola tsy tonga Jesosy. Aza matahotra fa hitanao zay mandritra ny herinandro. Aza matahotra ianao mety ho avy ny fotoana mbola tsy tonga Jesosy raha tsy mamokatra ny tanjon'reto mbola ahemitr'Andriamanitra. Ny tanjon'reto antikristy tady anapotika ny fiainany ty. Ho avy ny fotoana atitra zao lehilahy zao. Mety efa manjoko. Atosiky ny zanako amin'ny fauteuil roulant ary avana. Tonga eto aminareo etory-teny. Riavana! Velona Jesosy. Asa ty amin'izany rehefa tsy etina mbava efa tavavoaka amin'ny ady daholo tsisy hoe te hoe kika mbavaky olona efa 3 taona reto tsy mesy zany. Fa ho hitanao eto any. Satria ny antony dia zao. Io vatolampy ijoroantsika io riavana. Tsy mampijoro antsika miaro antsika amin'rika ihany. Fa mamoaka tantely sy vary tsara ho antsika. Teo tahin'Andriamanitra ianao. Aza maniratsira n'Andriamanitra ianao. Teo tahin'Andriamanitra ianao. Apetrao amin'ny fitoerana tokony izy Andriamanitra. Fa raha iverintsika maraparana azy any amin'ilay izy. Any amin'ilay Petera teo. Dia zao. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitohana tamin'ny teny izy. Sady zany koa nanendrena azy. Hitanao ny olona tsy matateny fahamarinana. Mila mitandrina zany olona zany. Fa reny olona reny, ilay olona joro ambony vatolampy masolafaka. Hitanao misy olona vao miteny maheno tenin'Andriamanitra. Raha tena koa fa mila mitandrina ianao. Misy olona ny amin'izao vao miteny hoe Jesosy fotsiny. Jesosy ohatry ny taitra ny olona. Satria misy zavatra ampianarina hoe tsy miteny Jesosy zany tsika fa Jesosy. Inona dikan'iny no anareo izay tsy mahafantatra? Tsy hoe tsy azo tenenina zany Jesosy. Voalohany aloha rehefa mijery amin'ny Baiboly ianao be dia be Jesosy, be dia be Jesosy. Fa Jesosy ny tena izy, Jesosy Kristy. Le izy koa tsy olana raha mitentsika hoe Jesosy fangana re Jesosy. Tsy olana. Fa ny tena olana, le misy olona tena mampianatra hoe tsy azo tenenina intsony zany Jesosy zany. Misy tenao miditra anatina toeram-piangonana miaratsiny dia vao miteny hoe Jesosy dia ohatran'ny hoe manoto, ohatran'ny hoe miteny zavatra tsy tokony teny. Taitra ny Jesosy. Tandreminareo. Tandremina. Misy zavatra ambadika izany. Dia antsika eto Jesosy foana, Jesosy Kristy. Jesosy. Ary na ny tenin'Andriamanitra aza, ato amin'ity Baiboly ity ihany, misy olona tafitohana amin'ilay teny. Ohatra, teny anao tsotra fotsiny azo. Vao mihaino fotsiny ilay zava-badiny, dia matafitohana olona zany. Batisa, matafitohana olona zany. Mitandreminareo. Fa ianareo kosa,
reo olona zany efa misy olona nyfidina mihitsy ho tafotoana amin'izany zavatra fa ianareo kosa dia zao taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina raha mijoro ambonin'ilay vatolampy ianao mandray an'ilay mpandrafitry ny olona fa raisinao mpanjaka mpanjaka tompon'ny tompo eo amin'ny fiainanao fanjakam-pisorona ianao ary taranaka voafidy aza manaiky teneny olona zany zanak'Israely zany taranaka voafidy zany reny mihitsy kosa veny nandahan'ilay vato fezory ry havany fa misy olona eto za androany ny ataontsika eto dia zao nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika nandray azy ho mpanjaka sy tompon'ny tompo araka ny voalaza any amin'ny apokalipsy lava ny fotoana fa mba vakinga apokalipsy toko fa 7:10 mandiny fa 9:10 dia mba vakinga apokalipsy toko fa 7:10 manontolo fa mariparitana momba ny Jesosy dia eo misy amin'oko amidiny fa 1:10 ny am'ilay nitaingina soavaly fotsy Jesosy io dia jereny ny masony dia tahaka an'ilay lafiny lohany misy diadema sy sisa io Jesosy io ary ny akanjo voafafy sy sisa fa ny amin'ny farany ny amin'ny 9:10 ary manana lalina voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy izay nanao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo zany ny Jesosy toriko aminao eto androany tsy mpandrafitra io tsy zazy io tsy tsiratsiraina io satria mpanjaka ny mpanjaka izy ary tompony tompo ary ianareo manamasina azy fa ianao taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina ary olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay ny antso anareo raha nanandrana ianao hitanao fa tsara dia ambarao fa tsara izy andre fijona vavolombelontsika amin'ny sasakalim-bavaka izay ataontsika amin'ny zoma dia hitanao fa tsisy olona hiten'ny faharatsian'Andriamanitra ianaray ary fa hiten'ny fahatsarany avokoa hatramin'ny ilay ny antso anareo tany amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga dia anareo izay tsy firenena akory fa ianao zany za zany fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra izay tsy namindrana fo fa ankehitriny namindrana fo mety misy olona eto mpariratseran'Andriamanitra ianao hatramin'izay mbola tsy taraka ianao hoe io vatona solafaka anao na tafotoana anao vatolampina solafaka anao io afaka mivadika ho vatolampy felofanao io todianao dia omeo voninahitra fa tompony tompo ary mpanjaka mpanjaka io Jesosy tsiratsirainao isan'andro io za kosa manentana antsika rehetrarehetra efa nanome voninahitra azy ianao hatramin'izay dia mbola omeo voninahitra mihoatra izy fa tsy ho afabaraka ianao raiso rehefa nilavon'ny olona nay izay foana ryavana misy olona ohatra hoe manao fampianarana zay eto dia misy olona ray manao fampianarana mifanohatra amin'iny dia aloha nay tazominay ilay Jesosy nay tsy mihina kisoa iny tena aloha tazominay ilay Jesosy nay mbola mitandrina andro sabaty iny aloha tazominay fa tsy tian'ny olona dia tsy maninona samy mitazominy any azy dia nay tazominay io zay tsy hina kisoa tsony efa rina zay taloha zay tandrinandro sabata foana satria izay fitsarana afaka mivavaka tsika rapitso tsika mivavaka tsy rarana fa ny androany eto foantsika manana masina ny narin'Andriamanitra maherezintsika rehetrarehetra mila fanapairanao zay teny zay ianao io taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina fanatitra velona eo amin'Andriamanitra dia mahereza dia samy hitahin'Andriamanitra raha tahinona nandrana ianareo fa tsara amin'ny tompo dia mijoro eo ambonin'io vatolampy io aza mihetsiketsika intsoly ndao ianao mbola hitady mihoatra noho io fa io no izy ozy Jaona mpanao batisa hoe ianao ve le izy sa mbola misy andrasana ozy Jesosy hoe zany hoe izy tianao Jesosy mahereza hivavakitsika amin'izao fotoana izao Jesosy malalo sotranao zay satria tena tsara ianao ary tena lehibe ianao androany zay Jesosy androany zay Jesosy voakasika ny fonay voakasika satria misy fotoana mampalahelo Jesosy ny anaovan'ny olona anao tsiratsirain'ny olona ianao ataon'ny olona tsisy vidiny ianao nefa izay zao no nahita Jesosy fa tsisy ohatranao izay zao no nahita ny aingana fa tany amin'ny lavaka tsy hitanohan'olona karina mba firenena masina hono zay ka fanjakam-pisorona Jesosy no ninona no ny anaranao ange ndreky zay amin'ny voninahitra anao mibetsaka ave mipaniratsiranao Jesosy amin'izao fotoana izao aza malahelo ianao fa etiko mba mibetsaka mimpaome voninahitra anao ndreky zay eto misy ray misy herinandro misy roa volana misy heritaona misy roa taona misy telo taona
misy 13 taona mety misy ary 30 taona teto nanompanao Jesosy tsy mpandrafitra latabatra hazo seza hazo ianao fa mpandrafitra fiainana ianao mpandrafitra fiainana potika sy tapaka no atsanganao ndray Jesosy ilay mpandrafitra tena tianay mpandrafitra maminay mpandrafitra pikolokolo anay mpandrafitra nandrafitra ny efa rava rehetra teo amin'ny fiainanay ary hatramin'izao mbola mandrafitra anay mandrafitra ny ara-panahinay zanaky ny mpandrafitra fa zanak'Andriamanitra velona tompony mpanjaka ny mpanjaka amin'ny fiainanay misandraty anao eto amin'ity fandaharanay ity Jesosy misandraty anao eo amin'ny tokantranonay tsirairay avy misandraty eo amin'ny fiainanay fa lehibe anao izany lehibe mihoatra anao tsy misy izany miamboninahitra otranao tsy misy izany mavita ny vitanao tsy misy tianay anao Jesosy nanandrana izay dia nahita fa tsy vato tokony harina ianao fa vato fehizoro ianao vato sarobidy vato tokana matany aman-danitra arenanay fanananay herinay tokonay vato lampy fijoroanay vato lampy fialofanay Jesosy vato lampy fiafenanay firy-taona zay ny afo natao aminao hoe tsy afabaraky zay Jesosy avizany Jesosy nay zany atao amin'izao fandaran'izao raha tsy tiany olona any atoeran-kafany ianao zay manome voninahitra zay tsy mafoy ianao maminay ianao maminay mihoatra no mitatery ianao Jesosy tsy eto amin'ity toerany ity ny aniratsirananao mandrakizay tsy eto amin'ity toerany ity no anam-baninanao tsy eto amin'ity toerany ity ny anatinona ny sona ataonao teo fiainanay Jesosy lehibe ianao tompony zao rehetra zao ianao raisy ny fitoeranao fampenaka eo amin'ny fitoerana ambony indrindra ianao tsy vato matafitohana na vato lampy masolafaka ianao fa vato fehizoro tsy adinao nanangana ny petera nanorona ny petera teo ambony vato lampy ary nanovany anara no vato satria nalaika anao ilay vato voapaika ilay vato tsara ilay vato miavaka Jesosy tsy akakalay ny fiainany reto olona reto Jesosy raha fiainana iavona fiainana itsangana eo ambony vato lampy fiainana voaro satria fiainan'olona tsy nandray anao Jesosy zaza na Jesosy zanaky ny mpandrafitra fa zanaky ny mpanjaka sy ny tompony tany sy ny lanitra ilay zanak'Andriamanitra velona misandraty eto ianao Jesosy da raha izy ny fitoeranao ny vavakantsika rehefa namalala amin'izao fotoana izao ny tokantrano any ianao tenenay Jesosy misokatra ho anao ty toerany ity misokatra ho anao samy miteny an'izany eny anatin'ny fony any Jesosy misokatra ho anao ny tokantranoko ianao ny mpanjaka ato manomboka androany ianao ny tompo ato manomboka androany sotra Jesosy manomboka androany tsy ho fiainana hafa-baraka zany tsy no fiainanao hatramin'izay ianao mbola mety nanandrakandana hatramin'izay ianao mbola mety meme an'ireny olona mpaniratsiran'Andriamanitra ireny dia ohatrany makamaka ny côté an'ireny hafa-baraka ianao hatramin'izay fa tsy ho hafa-baraka ianao manomboka androany tsy ho hafa-baraka ianao manomboka androany
satria zay miaraka zay mijory ambony vatolampy io tsy mahafabaraka mandrakizay tianao Jesosy mino aho fa voarainao ny afatra tamin'ity androany ity mino aho fa ho vita tomboka avatsaom-ponao zany tenin'Andriamanitra izany vatolampy eo fiainantsika Jesosy misaotra Jesosy makasitraka anao amin'ny fotoan'androany makasitraka any amin'reto mpanomponao reto ary dia petraka ampilatananao ny fiainanay toy ny fiainanay tsy mampanahanay satria ambony vatolampy izy ampianaro ity anao lalandava hifikitra sy ankina aminao dia volisy satana dia afatotro amin'ny rahanao Jesosy tsy afaka hanelingelina tsy afaka mahafahitsony zany teny izany ao anatin'ny fony reto olona rehetrarehetra zay mihainao zao fandarana zao misaotra Jesosy alleluia amen alleluia faly be andro any satria somary fenofeno foana ny foko tory aty teny ty andro any satria za zany ravana tena mirehireny amin'ny Jesosy zay toriko aminao eto teny aminao a fa ianao tokony rehare mirehare ahy ianao an'Andriamanitra fa manan'Andriamanitra velona sady mahery ianao ambarantsika fotoana satria fa lavalava ny fotoanantsika androany a mihoatra kely nga fotoanantsika androany fa tsy maninona zany mbola fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra koa zany ary misaotra nareo satria naharitra teto foana nareo a nanokana fotoana tsy very maina ny fotoana laninao teto atsika ame voninahitra an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao a andaotsika hiteny hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra tiatiny ataotsika dia saraka tsika misaraka fa tsika koa nefa miona foana ao amin'ny akiradio www.andramkaizao.com dia maherezy ianao satria niova toerana ianao androany tsy vato matafotoana anao tsony io fa Jesosy a ero anao rapitsika miona ao amin'ny vamoka fiambenana dia samy mahery a samy hitahin'Andriamanitra tsika rehetra man'Andriamanitra ny voninahitra misaotra anao nahatreritra ny farany zao ame voninahitra an'Andriamanitra tsika androany a dia teny hoe penotranao alleluia misaotra Jesosy fosy fanahy tena rehetra fosy fanahy tena rehetra tsy misy fetra Jesosy a tsy misy fetra naiza le ninona tao hoe naiza le agny hoe voninahitra Andriamanitra azonao atao mihitsy nge manao an'izany zany eo ampandoliana ry avany zany amaranantsika ny fotoananao hiderananao tompo amen Jesosy alleluia za manontolo teneny hoe riavo indrindro iza mono lehibe mihoatra anao e Jesosy a ry Andriamanitry ny Andriamanitra zay ry havana amin'izao fotoana zao aty toerana misy anay a eo ampandoliana ny anaovanay an'izany iry zany satria mene voninahitra ny Andriamanitra e me voninahitra Jesosy ao hitanao ny fisehon'ny voninahiny eo amin'ny fiainanao alleluia doalika rehetra andoalika sy lefitra aminao Jesosy a oka ny lela rehetra hetsika amin'izao fotoana zao ny lela rehetra hietsika iaiky fa Jesosy a ianao ny tomponay Jesosy ianao amen Jesosy asa rahatony tananao amin'izao fotoana zao dia teneny hoe zao tontolo zao iara iaiky na ho elana maigny raha tsy maintsy homakivavy zao tontolo zao fa anao ny eny anao ny iza mono lehibe mihoatra anao Jesosy a iza mono lehibe mihoatra fa mahery no mahery anao e fa mahery nony mahery iana zao tontolo izao rehetra izao samy
Betsika farany izao rehetra sao anana feo ianao anatin'izany zaho anatin'izany tambatra ny feo atsika rahatry zay a dia ohatra ny rano be ny frondona ny ary-mandrakizay zany alleluia ho toy ny rano be ny frondona ny toy ny rano be no firandraonany mandrakizay manao alfa sy omega alleluia mandrakizay Jesosy mandrakizay manao alfa sy omega mandrakizay manao alfa sy omega alleluia kianao Jesosy mahereza ataontsika tsirairay avy alleluia Andriamanitra tsika nampatanterahany fotoana androany maneta nakirana fotsiny hoe amin'ny zomatsika anatanteraka alimbavaka sasakalimbavaka no ataotsika manomboka amin'ny 7 ora sasany hatramin'ny 2 ora sasany latsaka kely maraina adiny 4 latsaka eo zany tsika hiaraka dia hitanao fa izy zavatra maromaro ataotsika eo dia maherezy ianao dia tongava ambaro ny fotoana anao fa afinaritra io fotoana io akalaza ny faharotontsika sady isy fampaherezana izy fijona vavolombelona ary izy toriteny akira ho ataotsika amin'io tsy toriteny fotsiny fa toriteny akira izy ohatra ny ahoany zany dia andramondray fa dia hikaizao anao sasakalimbavaka tsika amin'io dia tongava dia mitohy ny fotoana atsika ohatr'izao mbola anaty fankalazantsika amin'ny herin'ny androany ohatr'izao anaty fifaliana be ary atsika atao anatin'ny groupe zay efa vita batisa hifarana amina fanaisana latabatra amin'i Jesosy fanaisana fanasana tompo amin'io dia maherezy www.andramikaizao.com ny afahanao mihaino ny onjapeo akiradio isak'alina manomboka amin'ny alahady hatramin'ny zoma dia misy ny fandanana vavaka fiambenana amin'ny 7 ora sasany alina dia tongava anovoery anandratra n'Andriamanitra fontsika mbola mitoky ny fanohanantsika ny sahirana ao amin'ilay groupe Gamalela anetana nareo za amin'ny mezefonareo anohanantsika ny classe de 7e any anyty no metsika fanampiana dia metohana indray ny fampianarana ny fitaovam-pianarana raha mbola tahin'Andriamanitra tsika dia mbola ho ataontsika hatramin'ny sakafo nga mbo arinao mety ho tafitsika akanjo ohatrany tamin'ny taona lasa mihitsiny fa raha misy azonao atao dia atao atambatritsika zay kely ananantsika fa ho tonga betsaka zany eritsika eo amin'i Jesosy dia anapitsika ny sahirana mandefa mpiamiko izay maniry andray anjara amin'izany fanohanana ny sahirana izay ataontsika ao amin'ny groupe Gamalela izay tarihana mivady sy ny groupe ao amin'ny Gamalela samy tahin'Andriamanitra raha pitsoalitsika dia efa mioneto mahereza daholo tahiny tompo sotranao nahatra ireo hatramin'ny farany fiadanan'ny tompo any eo amintsika tsirairay avy alleluia amen